mihafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Mifandarana nefa dia tsy mialo mizafy. Rehefa rehefa izy, rehefa lasa olona. Alasina hitanana lavilaka misy masaboty. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, miraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélône, fa tianareo foana e. miaraka amiko isan'andro. Orange, chocolat, ny tsiro tena izy. Yamaha Cox Rêve. Omaly koa le orana loatra tsy tena avana zany indray Larisa fa ty tena efa niandry any mba ho avy indray ty orana ty mba ahafahana milalao orana, mitady orana, mijery foza orana. Dia indrisy moa fa tsy dia tena avy loatra ilay izy fa dia nanoranorana kely fotsiny. Ankasitrahana eo ambony aloha zavatako. Ankasitrahana eo ambony rehefa mba nisy orana aloha zany tato ato tamin'ny herinandro tsy efa nisy Ny vavanao zany koa manorana. Ny vava koa misy manorana ao. Ny vava misy manorana rehefa arakarak'ilay olona ihany. Rehefa majinijinika izy dia manerika rehefa vaventy izy dia manorana. Rehefa ratsy izy dia manolana. Afaka tamin'ilay tena hoe maina be teo satria dia nanarany kopa moa dia efa tena ritra tanteraka ohatrana rena ranona ganagana reny mihitsy ny tazanao mandeha amin'ny tetezana afatia zany miazona nosy zato. Zato moa zany miazona nosy zato iny fa tena hitanao mihitsy hoe maina misy an'iny zavatra maniry lamba tena hoe ampovoana rano mihitsy. Mirabantsika rehetra indray aloha na amin'izao lakamisy 27 moa zany janoary 2024 omena foana ihany moa reny satria misy ny olona hono mitema le hoe zay nge raha godara efa tsy mijery karandaresy tsy malalandro tsony fa patsahivy foana mihitsy izy dia efa patsahivana foana zay mihitsy dia daty isan'andro na mifandarana ino na mifandarana ino. Malaka misy ny andro zay moa dia mivatana zany fandarana rivotra afaka arahanareo amin'ny RDJ mipety Facebook aloha ny RDJ 990 tepika enina raha amin'ny YouTube ndray kosa nareo no manaraka an'izany dia ao amin'ny RDJ FM 96.6. Mandantanareo efa maninona ny godara sy Larisa no ao amin'ny rivotra ao kopakopaka faraka nefa teneninay zay mandrapa tena tonga mandrapa tonga le sokobe moa zany mazava ho azy efa ho avy eo zareo. Ny azo resana aloha Larisa amin'ny zao maraina izao dia niresaka ino moa izy ity ny taxi borosy satria hitako hoe misy ihany kosa aloha taxi borosy satria tsika misy fotoana le mitaraina foana hoe ihany na miodina an-dalana sy tsy manara-dalàna fa misy ihany kosa aloha sasany tena hitako hoe tena manara-dalàna tsara mihitsy ary dia misy iny ohatr'ireny fa dia toraka voninkazo mihitsy no an'le taxi be nandehanako omaly zay fa dia tena misy olona tsy manao cache borosy fa tena miteny mihitsy le chauffeur hoe anaovy no cache borosy nareo raha zany nareo tsy hoentinay tsy afaka miakatra atao anatin'ity be taxi ity nareo raha tsy manao an'izany. Hitako tena mety tsara mihitsy izy Larisa. Misy an'le bus mavo manga miazo an'Andoharano fotsy reny zany hoe eo Analakely ny farany Ambody Filao ny farany. Dia aty ampivarotra tavoahangy aty zareo no mijanona zany hoe manala ohatrany hoe karazana terminus ny zareo ilay izy dia mandrapatonga etsy Ambody Filao etsy aloha eny ambadiky ny Rabearvelo eny mandray olona zareo dia raha misy olona zany tonga aloha mandeha manatona zareo amin'ilay mpivarotra tavoahangy dia hoe rehefa tsy milatra dia 5000 ny frais somary mabagaka ilay izy moa zany no mena tsiny le olona mandoa le 5000 sa le tomobile. Zany le receveur. Samy mekitsiny daholo. Tsika mpandeha ihany koa ngendrindray Larisa ohatrany hoe manakana an'ireny be taxi reny amin'ny toerana tsy tokony hanakanana azy. Dia lasa voasazy koa nefa le be taxi rehefa tratra amin'ny polisy satria tsy eo amin'ny are kosa ianao no mijanona ka ahoana ny tsosa azian'ny polisy. Fa tsika ndraindray azo an'ity hoe iny lesy nisy dia ina koa tsy nisakana ny lava lahy koa tena vendrana mihitsy. Io zay zao tsika mba efa tafiditra tao anatiny. Fa le izy mila tezaina zany na hoe tsika mpandeha na ny zareo mpitatitra ao anatin'ilay izy satria mety hoe amin'ny medecine an'le chauffeur sy le receveur foana tsika fa nefa tsika ihany koa dia anisan'ny manazatra an'zareo an'ilay izy normal be no raha tenena 5000 ny frais ozy izy rehefa tsy milatrako satria misy olona efa te hodiny lahatra nandritry ny adiny ray adiny firtaria na filarana lavalava be ianao nefa tonga dia hoe miakatra dia tsy hita hoe iza moa zany no mena tsino amin'ny izy fa dia nitiana tenena hoe samy tsy mety ny ataonareo. Samy tsy mety mihitsy na ny andaniny na ankilany ka. Fa leo amin'ny canal 339 le afahantsika manaraka anazy satria misy manontany an'izay foana koa Larisa dia ampatsahivana foana le izy. Dia misy koa sasany rehefa amin'ny hariva vao tena manondrana le be taxi no resahako io
le olona efa mitondra enta mavesatra iny izy vao manondrana eo amin'ny 25 any reny farany ity na ery Manjakaray ihany indrindra fa reo Linina Asy ny Sabotsy Namiana reo no tena resahako amin'izay indray fa izy kosa tokony mba hoe rehefa izay ny fanarahana reo tareha am-pidina tareha Sabotsy hoe eo Ambodivorona le olona ny aterina Ambodivorona fa tsy Ambodivorona dia tokony eo zany le olona ny aterinao zatra farany na misy embouteillage na tsisy embouteillage fa makamy be koa nge ty afindrafindrareo ty le olona ohatranay zao tamin'ny herinandro nandeha mibus ny Sabotsy Namiana dia teo Analamahitsy kamo zalanga mba nihodina ty sa hoe le misy embouteillage sa maika hanenjika toro manaraka indray dia bus nanjosorbe nandefasany anao nefa ny za tokony niala teo amin'ny fiangonana teo Manjakaray nefa nyrenika hony tsy manaly eo dia lasa voatery lasa taria amin'ny totalina indray vao tafiala zany hoe lasa lavitra be indray zany nefa za tokony mbola nijery olona teo Anjanahary mandeha tongotra kely lasa nandeha tongotra indray zany tao anatin'ilay izy fa raha tonga etso ihany fa tsy nitondra enta mavesatra fa raha tondra entana mavesatra zany tao anatin'ilay izy dia vao may mbola sahirana sy hoe dépense plus indray matetika lasa voaresaka ianareo taxi be satria be dia be ny olona maneho fitarainana zany hoe memena ambadika dia izay no mitondra teny ho an'ireny olona tsy hitan'izay hoe inona ny atao anatin'ilay izy memena fotsiny miantso ny tompona andraikitra mahita amin'izay koa izay mihitsy koa nge izy Larissa satria ianao zany mitaraina ihany koa dia mba hoe mampaneno lakolosy moa izy ny fitenenana azy izy iny zany raha ohatra hoe mitondra entana mavesatra aloha zany tsy maintsy mbola nitady tsy maintsy nandeha bus hafa indray andehanana io satria tsy tonga koa iny raha ohatra hoe nandehanana tongotra satria misy hoanina ihany le izy ary amin'ny total ary ambany be sady amin'izay tsy eo amin'le ary eo mihitsy fa ary mbola mitsofoka ary anatiny be ary izy vao mijanona rary noho le 5000 satria mbola miakatra eo amin'ny terminus ianao dia frais vaovao indray fiangana vaovao any anosy nandoharany fotsy ka iny izy le manakanaka neny koa inona raha milahatra ihany fa ny tena mety aloha milahatra ihany fa izay le izy hoe tsy tao izy nomena tsiny ao anatin'ilay izy fa dia samy eto dia samy mandinika dia samy mamisa visa eto ilay izy fa nazakora moa zany dia gaga be zay sy le namana anankiray nahita an'ilay izy ankizy vavy anankiray namana vanto mihitsy ve zany le zany misy olona miteny atao hoe normal ihany zany zavatra zany avy be ho ny orana omaly teny amin'ny district Andramasina tsara zany ko tsara zany fa ny tsika koa nge rehefa avy le izy ohatrany eny izay mety hoe tsy mitaraina izy fa hoe mba faly fa misy sasany avy be le izy mitaraina tsy avy be le izy mitaraina dia tsy hita hoe aiza ho aiza ihany ary nanaovana azy ny olona manao kiraro fotsifotsy ny tena mitaraina ao anatin'ilay le manao kiraro fotsifotsy reny keo ny raha mba mipetraka amin'iny faritra ina be saretsy Andravoahangy iny aloha dia mba manao an'ireny mihitsy amin'izao kiraro tsaratsara reny fa tena anao mivatsik'iran'ilona na skobido reny nanaovana fa tena raha reny kiraro tsara le indrindra fa le maromarika tsaratsara anatenisy reny mampamangy teneny Gotara Ovina izy iny hoe le ankizy aleo trotrona foana rehefa avy ny orana fa tsy latsaka ny anatatatra fotsiny rehefa reny mandalo amina toerana ianao hoe somary ambany toerana ambany zany hoe Andravoahangy Besarety Ambodivona iny Andravoahangy sy Besarety iny moa zany tena Manjakaray eny miakatrakatra ihany le ran'le Ambodivona maka le Manjakaray Ambodivona fa aleo foana aloha trotrona le ankizy raha azo ataony tsy mivoky ny trano hoe tsy ampivoahana ny trano aloha le ankizy aleo tsy ampivoahana ny trano fa ianao olon-dehibe ara sahirana tena sahirana makivaky an'le rano ka le ankizy koa hitanao le mihazakazaka be ty izy mandeha ao anatin'le rano nefa tsy fantany hoe le tatatra azy misy tsy misarana kasay mihitsy tsy manarina le izy dia nienjera teo izy le isikotra n'iny ihany indray koa nefa mbola tantara be ihany koa indrindra fa raha somary efa lalina le rano nefa tsy maintsy manavitra azy moa satria bediny lalàna io raha tsy manavitra satria hoe non assistance de personne en danger loatra tsy manavitra n'iny eo fa le ankizy koa nge misy tena enjana be koa amin'izao Larissa le mipendipendiny tony hoe mba nirahana maka goavy na ery ambony ery fa tena efa saika latsaka taty amin'ny fatsakana le anankiray omaly zay koa zaka aloha nametsiny an'le olona napaka anazy tany io zay olona efa hita fa ankizy be pelipelika eo mbola io ihany nirahanareo maka goavy na ery ambony ery le fatsakana manko hitanao teny ety amin'ny sisin'ilay goavy zany hoe eto akaiky eto zany dia le goavy eto dia le ry nefa nirahan'le lehibe nandeha naka an'ilay goavy tery ambony tery ka ianao ny tompona andraikitra amin'io na tianao na tsy koa ary na tianao na tsy tianao satria ianao no nampaniraka an'ilay ankizy nianika le goavy tery ambony tary ary le ankizy efa hitanao fa olona mipelipelika tokony tsy nirahana nandeha naka an'le izy teny ambony teny intsony efa raha resana ny toetry ny andro any atsimo i Gotara
dia noho ny famainan'ny atmosfera izay ay zafady zay ny ianao noho ny famainan'ny atmosfera izay mitondra rivotra maina dia tsika rehetra samy natsikaritra fa tsy ampy tsy ampy ny orana any amin'ny faritra atsimon'ny nosy araka izany misy ihany rotsakorana fa saingy manila ary tsy ampy distrika sy komina vitsivitsy ihany no misitraka izany any amin'ny faritra atsimo andrefana androy ary anosy amin'ny vanim-potoana andalovan'ny rivodoza voampoizina ny sin'ny orana indray mahazo amin'ny faritra atsimo rehetra dia ohatrohatran'izay zany le izy ry zareo rivo maina tsara manamarika fa isitraka rotsakorana ny tapany avaratra ny faritra atsimo ny alakamisy 7 androany zany sy ny zoma 7 janoary rapitso dia somary falifaly kely indray aloha zany ny any amin'ny faritra atsimo any matetika lasa firaisantsika ilay satria tena mandalo teto afovoantany ary nandalo tena hoe famainana maika fa ry zareo any atsimo any dia izay no natonga an'izay hoe resahana kely ilay izy famainana teto afovoantany Tananarivo renivohitra ihany satria miarahaba tompoko salama menakavy eny satria dia samy mamaly azy hoe zay le izy dia tiany molanareo teo tiany molanay teo resaka taxi be dia resaka akizy mipendipendina kely embouteillage zany marina embouteillage miakatra le totobatony sotro fitiavana iny fa embouteillage zany nefa tsisy mety nanapasa-madinika nianjera embouteillage zany folona mifanena aminao be dia moa ay embouteillen'olona zany tsisy asana za mihitsy nandeha miadana fa mitsemboka be amin'ny herin'ny alarobitsika dia efa ampimanana diany zao iresaka manokana momba ny diabety zay mirongatra ohatry ny aretin'ny vo ihany io diabety ny aretin'ny vo tension tena mirongatra be zany hoe rehefa tena mandinika sy mamakafaka ianao dia avy amina sakafo tsy fahaizana miaina mihitsy le izy tsy fahaizana miaina zany tsy hoe le tsy mahay miaina le ratsy fa le tsy fahaizana miaina mahafinaritra ohatran'ireo ny razantsika endry sy feno fa tsy mitovy amin'ireny tsika fa mila fandiniana ny zavatra mahagaga dia izao tacos araka ny resaka reo teo mexicaine hamburger allemagne ny hot dog américaine sandwich avaiza na ny anarany fotsiny ary zany dia mokamoka isika fa tsika manana ny atao hoe sakafo tsy manam-paharoa fa maninona tsy reny mety na manafika indray zao voanjobory sy henakisoa fa ravitoto sy voanio na ravitoto sy henakisoa reo fotsiny tenentsika fa misy hoe anamamy anamadinika anantsazavady anatsina misy be dia anamivady anabavy amosavy be dia be izy ao fa maninona indray tsy reny retina manafika fa mokamoka iry rehefa miditra lere bo nafi tacos ray matetika zavatra efa tsy niainana hatramin'izay le izy dia sady te nanandrana dia nahita tsirony dia te hanohy foana zany aloha rehefa izy aloha dia tena hoe kaprisina vava mihitsy ataovy araka eo manandrana dia mahita tsirony io fa dia eo ianao ny raisina marina mafy dia fa maninona ho ara itsika indray no mandeha manafika raha vitotsy henakisoa indray no entina misy any New York tany any New York any misy toerana anankiray sakafo malagasy iny ao fa io tonga dia hifandro tehany io ary tsy malagasy rery ny makao fa hatramin'ny vahiny tena tamin'iza tany ngalafa tany tamin'iza tany efa tany ngalafa tany tiako tondrona mihitsy fa tany andafy avaratra nalea elany manontany ana io la resantany ngainao efa tany ngainao efa tany ny zokinay fa ny tsy vendry mihitsy efa tany tsy laza ny daka ny didiny zany efa tany dada ny tsy pakomba lala izy raha mavo dia mahavariana le satria zany
rehefa mijery fahita lavitra vahiny zay matematisany Godard ianao zany de mahita publicité an'lay bandy mexicaine feno olatra iny tarehany Machette moa zany ny anaran'izy iny Machette manao pubana tacos izy manao pubana tacos any moa zany le saosy miaraka amin'iny izy de mahita anazy ianao de izy ianao lay mexicaine zany zao de zao plan zareo hita makadio mandeha avany ianao shawarma zany any zareo avany moa zany avaratra avany avaratra any reny arabo reny manao an'io e shawarma ino koa le anankiray ty zao atao misafidy toerana dada hoe amina toerana hoe aiza ny sakafo tianao de le any am'izay sy sakafo bebe épice masika tana makany ainy de hitanao ny inanany anganonao any safado zany nefina bebe le olona za zany miseho azopina tsakay fa Reny mahafinaritra foana mijery aleo le mipendipendina le misimona amin'ny resaka sakay fa tena hoe masika mbola fa efa fantatrao izy fa masika be ny zavatra hoanina de ianao zany rehefa mba mikomandy plat zany ianao de teneninao izy hoe tena azo atao masika de ozy izy hoe tena tsy atao masika mihitsy aika ty tsy atao masika aminazy ty masika ihany masika ihany fa am'zareo tsisy dikany fa aminao le izy tena amera iny moa zany le fatratrany iny de na ronono na akondro zay ihany no aingana enao mihitsy ianao hoe lasa voky-rivotra loatra am'le sady mampiditra amin'ny vava fa izao Francis ny sakay an'zareo tsy misy fiatraikany amin'ny fivoahana raha misy lozany maraina tsisy fiatraikany satria le sakay de io natao hoe piment de cayenne le ampiasain'zareo piment de cayenne na fantsika kola zany mitovitovy aminazy io aty raha vao maitsomaitso ny nohanina de tsy misy olana any fivoahana fa ny piment de cayenne ihany no menamena zay tsisy olana satria vao maika raha izy manampy anao hivoaka zay sakaiza zakely de tsofina vava de rehefa le voky ianao maraina sako izy ny tsokanao afaka tsofina ka tapenana fotsiny manao kasobosy mitsoka azy de ny anazy ny sakay fitsaboana io zany misy an'io piment de cayenne io misy mivarotra eo amin'ny petite vitesse raha hitadinareo misy an'izay de misy tsy le hoe combo zay gombo vitesse de cayenne zay de gombo ny anarany afrikanina indray ny tompony izy io io indray mampiaina sy mampistable ny diabety raha mampiasa an'io izy io vakina anankiroa de atao anaty rano ray vera de apetraka amin'ny mandritry ny alina de maraina sotroina fa hitanao ny atao hoe mialatsiny zay misakafo lelo fa zany hoe izy tsisy tsirony fotsiny fa manatelina zava-doza fa hoanina ihany fa izy mampatanjaka be tena fa mampatanjaka io tena mampatanjaka tena tonga de mihindrotra mihitsy ny tananao tena hoe mihindrotra ny tanana ny afrikanina manao an'izy io hoanina rehefa hanendy koa ianao de misy laoka de ozy ianao te inany ty zavatra ty saosy tongolo etsetra tongolo gasy ny fofony ay le io zavatra io no anaovany anay zava-doza mihinana am'zay ohatran'ny hoe le losy moa filazany reny na le dita ohatran'ireny andrahoana kivy larisa fa io mahasalama be io tena farak'izay mahasalama io zavatra io eo amin'ny petite vitesse koa ahitanan'io raha ohatra te hividy lafolafo ianao de andana mividy anazy any amin'ny grande surface fa misy koa any reo le zavatra teneniko reo misy daholo efa reo mitondra zavatra tsara amin'ny fahasalamana mitovy amin'ny tamotamo ihany ny any Inde zany de reo zavatra reo tsy miala amin'ny sakafon'zareo mihitsy tamotamo de tongolo hoainy de tongolo gasy tsy miala amin'ny sakafony mihitsy io dia reo karazana hanina rehetra ohatrany hoe sosety voatavo manahona nefa durée de vie ana-ponina any antotro zareo ka tena hoe fa zany hoe ny olonan'zareo zany zavatra mahavarina na hoe ny manontany mihitsy amintsika rehetrarehetra reo io baba io daholo nareo manontany mihitsy hoe fa ny legioma ve mampatavy zareo végétarien fa atavin'olona ty zany ndrekako le izy zany avo zava ihany hoe le menaka le izy zareo tena farak'izay ty menaka
asaina manao roa tsotra hoa izy roa mazava tsotra andehananay any amin'ny lakozia mihitsy hoe zao ny fanaovana an'io raha izy tianany ty de rano fotsiny de tapitra lasa ianao verina any amin'ny chambre tonga any amin'ny chambre anao izy misy menaka ohatr'izay tsy mety mihitsy izy raha sy mampiasa menaka tena menaka de ohatrany hoe za zao vita ny fandidira de ozy izy le dokotera hoe ianao mahazo mihinana menaka eo amin'ny atsasa-litra na atsasa-litra mahery kely eo isam-bolana zany ve ho laniko zany hoe zay sakafo rehetra atao zany tsy maintsy asiana menaka tsy haiko mihitsy tena gaga be zany ve tena hoe zany ohatran'le nintoana izay koa ry Rika sy ry Larissa le manao hitanareo le ronangivy de ninazy mbola asiana menaka de asiana sira de izy zatsona mamparony azy raha ohatra matsiro satria mba laisaka ny ronona zany tokony mba hoe mba tsantotsanto zany le izy manga kely de asiana angivy marina ono rehefa hoe ty angivy de fa olon-dehibe manomboka rehefa manomboka titiany reny ty sosety voatavo efa olon-dehibe zany raha ohatra efa titiany reny manomboka mialehibe anao zay fa mieritrereta manomboka fa mialehibe anao zay efa resaka fahasalamana zany eo anatin'ny sainao efa hoe ty atratra elako hoe fa be lehibe raha vao manomboka nefa tsy tena zay loatra fa le fomba nitaizanana mihitsy na tonga anaty angivy satria zany ny bebe de mihina angivy manta tamin'ny mbola kely tenako hoan'ny fotsiny am'izao ka de bebe mihinana fotsiny de za zany noho izay zavatra rehetrrehetra zay da lasa ty angivy efa hatramin'izay mihitsy zany hoe tena efa voananomboka kely de efa ty angivy zany tsy hoe inona fa tsy mola inona tsy mola tsy mola resaka sakay be taxa teo zay de aretina kely aretina hoe ahoana moa izy teo le efa le miresaka diabeta nareo ny efa nitarika an'izy teo nitarika izy taxa ho an'ny taritana teo zay manko vola otritsika moa zay ny amin'ny tapany faha roa ao amin'ny kolotany avy amin'ny kolotany izay resaka izay ny resahako teo hoe amin'ny alarobitsika iresaka momba ny diabeta fa miomana ianareo de isy dokotera ho antsoina maketo iresaka manokana momba an'io diabetology izy ho avy eo izy de resaka diabetology bebetology za masy tamin'izany nianatra de hoe inona spécialité ho ataonao rehefa bobotologie io satria io zany mba ohatrany mety amiko bobotologie nianatra momba an'io fotsiny hoe inona ahoana ny fampiasan'io inona ny aretina mety ho azy tsy haiko za toko voatonga ka dia miarabantsika rehetra eny fandarana rehetra tsy haiko ny tsy mola zareo teo fa laresasy pare be tao anatin'ny tambajotran-tserasera tato ato lay le resaka hoe manalazy mampime sisa de tsy ina moa zany fa ny resaka hoe fanalana sianaka tao amin'ny page ny RDJ de tsy ina moa zany fa lay zao le fanambarana manambara manao hoe sianaka ny vidy pizza hony hoy le olona ahoana moa izy sianaka ny vidy pizza de tsy tadidiko indray toy any tadidio tsara aloha voatenena fa zavatra ohatry zany tsy tiako mihitsy mianao sianaka ny vidy pizza mba hanaovy le mofo dimy arivo sy ray alina dia misy olona makalagy an'le izy zany misy olona efatra telo dimy zany makalagy de eo am'izay mantsy olo ty barona rehefa mianao faly be mihitsy be tsy le mba sianaka indray le tia mpamorona ianao mpandrara mpanao asa tanana mpikatroka sika rehetra dia mpitondra famoronana hevitra fahaiza-manao sy ahitao vaovao entina hanatsarana ny fiainantsika andavanandro ny Omapi dia manampy anao amin'ny fomba sy ny dingana rehetra hiarovana izany sy azonao ny mari-pananana izany rerany no ahafahana misitaka sy miaro ny zonao manoloana ny tsy fanajana sy ny fampiasana tsaradrariny tongafa mandrakitra ny soratra ny zava-noforoanao aty amin'ny Omapi ambanidia na antsoy ny laharana 22 335 02 fa manampy sy miaraka aminao ny Omapi ndao arovana ny famoronana mba hanisehana ny fifaninanana ankalalahana Omapi. Mafana ny andro kapakapa maivana any Aigle d'Or ndray zao ny malaza modely vita amin'ny hoditra zato isanjato vita malagasy zato isanjato tena mafy nefa 10 sy 3 alina ariary monja style daholo Aigle d'Or miaraka amiko isanandro mitony fetoerany magasin Cosmos hatramin'ny 7 febroary entana authentique amin'ny marka fantadaza amin'ny vidiny mirary électroménager fanaka kojakojan-dakozia maro samihafa
finday audiovisuel miaraka amin'ny fiainam-bidy hatramin'ny 10 isanjato ny 10 janoary ka hatramin'ny 7 febroary manatonana amin'ny magasin Cosmos akaiky anao miafidiny eny amin'ny magasin Cosmos, votre partenaire de confiance. Allô, t'es où? Viens vite à Mouamang, c'est la fiesta ici. Pas de souci, 5000 arrières suffira pour le trajet. Mais comment est-ce possible? Il suffit que je crooks et j'y serai. Crooks? Moto Yamaha Crooks Rêve, robuste, stylé, démarrage électrique et kick, 1 litre au 100, hyper économique. Profitez de la promotion exceptionnelle chez Sikam Yamaha à l'Arbi et dans les réseaux distributeurs. Contact 23 275 01. Yamaha Crooks Rêve. L'Institut de gémologie de Madagascar ouvre les inscriptions pour les formations diplômantes de longue durée suivantes. Expert international en gémologie, formation intensive en gémologie de 6 mois, diplôme délivré par l'Association internationale de gémologues GEMA de Londres. Bac plus 3 en gémologie et géologie, formation sur 3 années en vue de licence. Études approfondies des propriétés des pierres gemmes sur le marché national et international, depuis leur formation jusqu'au processus de transformation, incluant l'apprentissage des techniques d'identification en utilisant les matériaux de gémologie de base. Bâtissez votre carrière et vos ambitions sur des valeurs sûres. Début des cours ce mois de février 2021. L'inscription est à effectuer à l'IGM à Pandianoum, puis téléphone 020 22 591 37 032 11 210 05. Canal+, disponible n'importe où à Madagascar. RTJ amin'ny Valy maraina. Manaraka hatrany ny RTJ isika tompoko ny fotoanany vaovao. Valo amby roapolo ny volana janoary taona 2022 arapaina isika rehetra mpiaino ary asaina fanajana ihany koa hanaraka hatramin'ny farany fotoanany vaovao eto amin'ny 96.6 FM. Nisy ny filan-kevitry ministra izay natao teny amin'ny lapam-panjakana teny Avoloteny omaly alarobia fa 17 ny volana janoary. Tao anatin'izany nisy ny fampahafantarana momba ny sosialim-bahoaka mikasika indrindra ny resaka vary sy ny resaka rano indrindra ho Antananarivo renivohitra. 500,000 ny kilaoan'ny vary tsinjo amidy amin'ireo tsena kely sy ny tsena mora manerana ny Madagasikara. Atomboka eto Antananarivo renivohitra amin'ny zoma ho avy izao ny fitsinjarana sy ny marotana ireo vary tsinjo natokana hitsinjovana isa-tokantrano ka nafara amin'ny fanjakana tamin'ny alalan'ilay saosety SPM. Iparitaka any amin'ny faritra manerana Madagasikara amin'ny herinandro ho avy izany vary tsinjo izany ary 500,000 ariary ny kilaoan'ny vary eny amin'ny mpanjifa ka 5 kilao isan-kerinandro no azon'ny isam-pianakaviana vidina. Ho Antananarivo renivohitra manokana dia ho tsinjaraina amin'ireo tsena kely misy hatrany amin'ny 4,700 izany vary tsinjo izany ary efa voafantana ireo mpamokatra mpanjaran'ny vary ialana amin'ny fanararotana na ihany koa ny fanodikodinana. Isan'ireo hivarotra amin'ny vidy mirary 500,000 ariary ny kilao ity vary ity ny tsena mora manerana amin'ny Madagasikara ka ny alatsinainy alarobia zoma no anatanterahana izy ireo izany. Mila mitondra karine pokotany ireo hividy vary eny amin'ny tsena kely sy eny amin'ny tsena mora. Izany natao dia mba hisy ny fampitsinjovana sy antefa tanteraka any amin'ireo tena mpanjifa ity vary ity. Mifanaraka tsara amin'ny fehim-petara-pahasalamana ny vary nafarana ary efa nahazo ny certificat de consommabilité ho an'ny olombelona avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ary nahazo ihany koa fahazon-dalana amidy amin'ny ministeran'ny varotra izy io. Araka ny efa natsidikitsika teo dia nisy ny resaka fahamatsin-drano Antananarivo sy manerana ireo toerana sari-drano tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra. Ho famatsiana rano Antananarivo sy ireo faritra mijaly rano manerana ny nosy dia hanao lavadrano ny fanjakana amin'ny alala ministeran'ny rano sy ny JIRAMA ho famatsin-drano azy ireo. Efa madiva hifarana amin'ny fanadihadiana ara-teknika ataon'ny ministera
rano ka hanomboka amin'ny herinandro ambony io ny fametrahana ny lavadrano rehetra manerana Antananarivo sy amin'ireo faritra saridrano. Azahoana manao ny famantsiana rano amin'ireny toerana ireny. Ny rano azo avy amin'izany dia natao hidiovana, anasana lamba, andrahoana sakafo ary ampangotrahana vao azo sotroina, hoy ny fanamarihan'ny filan-kevitry ny minisitra natao maly. Natolotra ny masera Karmelita ny toeram-pitsaboana iasany ao Be Filatanana, izany hoe ao amin'ny hôpitaly be amin'ny Be Filatanana. Ho toy ny fikarakarana ny fahasalamam-bahoaka dia niken'ny filan-kevitry ny minisitra ny fangatahana ny toerana iasany masera Karmelita mikarakara marana nandritra ny 80 taona ao amin'ny hôpitaly Be Filatanana Antananarivo. Ny fametrahana sy ny fitantanana zone industrielle ao Moramanga kosa dia ny Sonapar no isolitena ny fanjakana amin'ny fametrahana ny tetikasa ao anatin'ilay hoe zone industrielle ao Moramanga. Tany mirefy hatrany amin'ny 20 hektara iarahana amin'ny orinasa Mauritius Afriva Funds Ltd na ny MAF ity atao ao amin'ny zone industrielle ao Moramanga ity, ka ny Sonapar izany no misolitena amin'ny fanjakana amin'ny fametrahana ny tetikasa hitatana io zone industrielle io. Fanisy ihany koa ny fanendrena olo-panjakana ambony marobe nandritra ny filan-kevitry ny minisitra rehefa tao mahazatra ny rehetra moa izany, fa anisan'ny nanaitra ihany koa ny fanafoanana reny fanendrena isan-karazany reny, ka araka ny tolo-kevitry ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika dia foana ny apahany amin'ny didim-panjakana laharana 7,2 tripika 1,700 tamin'ny 10 aprily taona 7,2 nanendrena ireo filohan'ny université. Izany dia momba indrindra ny filohan'ny université ao Mahajanga ny professeur Tiandaza Dinarali Odilon ary koa fananganana ny komity fisoliterana hitantana ny université ao Mahajanga. Amaranantsika ny fotoana dia resaka fivoriana natao tetsy amin'ny ministera mponina tetsy Ambohijatovo izy ity, satria dia nanatrika ny fivoriana momba ny fizarana tetikasa antsoina hoe 50 millions de femmes africaines ont la parole na ny 50 MFAP miaraka tamin'ny tompon'andraikitra teo aniva ministera mponina ny fiahina ara-tsosialy mifampivoarana ny vehivavy ny solitena amin'ny fikambana amin'ny vehivavim-pandraraha aty amin'ny ranomasombe Indiana na ilay antsoina hoe EFOI omaly 17 ny volana janoary teo Ambohijatovo, araka ny efa voalaza teo no nanaovana izany fivoriana izany. Araka ny fanazavan'ny talemisahana ny fametrahana amin'ny fampitovian-jo ny lehilahy sy ny vehivavy eo anivon'ny ministera mponina Razafintsalama Tsiro nomena nantenaina dia vovona mpifandraisana an-tankala natsangany COMESA sy ny CEDEAO ary ny AEC tamin'ny taona 2012 ity tetikasa antsoina hoe 50 millions de femmes africaines ont la parole ity. Tamin'ny volana Oktobra 2020 kosa ny fanaparehana izany teto Madagasikara. Tetikasa mifototra amin'ny fanosehana sy fampiakarana ny lentany vehivavy titra amin'ny ambonimbony kokoa, izany hoe eo anivon'ny iraisam-pirenena izy ity. Manampy azy ireo anaraka ny fenitra amin'ny famokarana ataony na ny orinasa hatsangany izany sehatra izany. Nambarany fa hanome traikefa ho an'ny vehivavy mila traikefa ary hanome sehatra ho an'ny fikambanana mampifondrona vehivavim-pandraraha ity sehatra anankiray ity, ary tena ilaina tokoa izany satria dia anisany hoe zava-dehibe ho an'ny rehetra ny fivoriana, ka nilaza ry zareo anivon'ny EFOI fa zava-dehibe ho anay tokoa ty fivoriana ity satria antony nahatonga ny tenako hamonjy ny fivoriana ohatra dia nijery ny tokony hanatanterahana ity tetikasa ity, ary matsafa izahay fa tombony voalohany amin'ny fanatanterahana izany satria resaka fahaleovan-tena ny vehivavy fanampiana azy amin'ny fahaiza-manaony no tena andraikitry ny EFOI, hoy Rakotondriana Rivony Emilie filohan'ny EFOI Madagasikara. Paranatsika hatreo indray aloha ny fotoanan'ny fahampahalalam-baovao eto amin'ny RDJR dia ametraka ny mandrapiresaka ho antsika rehetra mpiainy ny tenako ho amin'ny fotoana manaraka indray afaka adiny roa. Mandrapiresaka vetivety ary tompo kilasy tompo vavy. Odio, misy rivotra. Mifoka biara koto mamonjy ranan'olona ny idiran'ny rivotra.
amin'ny aretina ry Godard sy Baronne misy tsy resiny beloa. Misy tsy resika. Belo za aloha io de ny belo mokondoha misy tsy resy mokondoha nefa mokondoha farak'izay ilaina. Ianao zany tonga de manao belo hoe za rangatsy ka ho amin'io zany afa tsy maintsy miarina eto ah. Eo zany taraiky ihany ko. Zay marisy ihany ange ianao amin'iny. Marisy ihany fa tsy tena marisy hatramin'ny farany. Zay manko mahatonga lay fanamarana teo le hoe misy natao hoe mpiziva. Ino natao hoe mirika natao hoe mpiziva? Ny mpiziva de olona prahalahy ihany izy fa mifanindry. Mifanindry. Zany hoe zareo reo fanindry reo de tena mifanebaka mifanompa etsetera fa tsisy mahazo tezitra. Ohatrany hoe ny sud-est sy ny Betsileo zao mpanao an'iny. Le sud-est tsy fantako hoe Antesaka sa Antemoro fa lova sy ny Betsileo fa niaraka tamin'ny Francis zay tamin'ny mpandeha zay. Lalana makany Deko de misy mpivarotra manga avy any Tsimotsinanana fa mivoaka le rehefa tonga de vafa tena vafa fa io tsisy tezitra. Tsisy tezitra. Ka zay manko ny fizakana le sud-est nandeha avion. Nandeha avion ny sud-est io vao manga mahitsy teo nanga eo Ivato izy mitsofoka am'Veshe da mifitra izy efa tonga any Vangaindrano sady. Da vetivety koa zany mandeha avion zany. Izy zany da fa zatry ny mandeha lala io zany izy. Da zay avao de problème. Ka zay zany mahatonga lay resaka tele hoe ny mpifanala, ny fifanalana de misy natao hoe autodérision. Rehefa ny Betsileo rehefa autodérision zany hoe za zany zao manala dérision tsy avy amin'ny dérisoire. Zany hoe za zao manala tenako za ne Barona sady bogosy ny fokely ny sola tsy aiko tsony. Za zao mitena zay tsy mampanina anala izy satria enao manala ahoana zany no tezitra amin'ny eo matsy hoe misy zany karazan'olona zao tsy mahazaka an'izay le fifanalana eo amin'ny saminy ohatrany tsika zao ato de mitsika le totro gisa le tia sy ohatry zany reny tsika de mifanala am'le mifanala le izy ka eo zay zany zao ao amin'ny commune de mifanala communauté na anona zany la aloha makanisy la ry am'le bandy akamanlary mitady an'la izy miaraka amin'ny teny maloto matsirah teny maloto aloha zany fanao n'iny miarabantsika rehetra de eo zany zanao ny lisany fampiantsony zanao ohatrany hoe be zany sosialaka zao afaka mifanala tsara mihitsy satria fanalazareo ny Betsileo moa zany analany rehetra zany ny Betsileo ka tato ato le sianaka anay zany zao lasa nalaza ho azy tamin'ny resadesika le hoe sianaka mamonjy balle hoy ka miara-mody amin'ny bafy le mangalatra izy reo sianaka vidéo viva hoy hoe avereko volako fa matsatso be misy bispedy be ohatran'izany zany mangalatra bafle be reo mandeha mody igny sa raha karakory maraina izy de mitondra bafle fotsiny izy ohatry hoe sianaka mamonjy balle vao retandraizana de efa mitady partenaire le rony aiza partenaire andizana mpirevo teny zany zany zao manao autodérision le sianaka mampalahelo loatra izy ady raha ty angela loatra za tandraza malaza tsy izy adilizana mihitsy fangaly ty balle an'ilay tsy misy tandrazana malala zany ohatray raha ny balle sianaka raha tsisy tandrazana malala tsy balle zay ny balle sianaka raha tsisy bagara tsy fietina sianaka zay de samy misy mamorona bagara ndao sina bagara ohatrany tsy mbola efa menina maraina mbola tsy misy ihany tsy mandre zany ka io vao anona kely lereo de fa raikitra le izy zany de eo zany le hoe le fifanalana tompoko atao fanalana fotsiny atao inehezana atao mba hitsikitsikina am'izao fiainana efa sary zao misy ny olona tsy mazaka tsiny misy ny olona tonga de tezitra be nareo koa rangahy de manabarabara sianaka foana aza tonoina nefa ny Betsileo ange tena nafato mihitsy nisy fotoana ary ny Betsileo vao misy vao te ampime kely ny olona de fa tsy maintsy manao fiteny Betsileo daholo mba zao ndray zany ny sianaka de mba tsy maninony zany fa alao analana tsy voatery ho ratsy daholo ane io tsy hoe rehefa analana nge dikan'izany tsy hoe tsy maninininy fa matoa zay ny olona analana sianaka tonga eo amin'ny garansorano lehibe zany zany ty le izy zany rehefa le hoe analana ianao dikan'izay olona mahay ianao de atahoran'ny olona de batibatin'ny olona ianao ohatrany de efa tsy maninininy ka io zany tsy tokony akanalako fa tena hoe revena manjy zay mihitsy zany le izy ohatra raha manala Bejanot zany ianao zao de analao ny Bejanot tsy manino zany analao koa ny avalibara misy fokobatonony le sy atao am'ty valambe folo ty fa ohatra misy foko tsy voatonona mihitsy iny mba tonony le foko sasany fantatra loha zany foko sasany zany tsy fantatra zany zao
misy foko be deaibe nge Fokotany, fokon'olona. De misy fokonaofo elafa neny fokonaofo ay le ty zay nge mavoan'lay ka ity fifanalana resahan'la ty dia ifanaovan'ny samy mpinamana aloha no tena mifanala de aorinan'ny samy mpinamana de manaraka ndray ny ataontsika hoe mpiara-miasa zany hoe tsy mpinamana fa mpiara-miasa reo a de mifanaly reo satria tsy voatery mpinamana akory ny mpiara-miasa fa raha le hiasa isika de miaraka eny de lasa misy mifanala ao anatiny nefa ilaina ireny ilaina izy fa ny raha vao tsy mpinamana tsy mahay mifanala na ny mpiara-miasa raha vao tsy mpinamana de tsy mahay mifanala ny fandinihana zany no tsara apetraky le mpanaly misy tsy manao le mpanala zany tokony mandinika kely ihany ndray hoe le ity zany ohatra izy le mazaka fa raha olona tena hoe fa mahay am'le manala izy io tsy zavatra tsy amboarina fa zavatra fa anaty io misy olona tena efa mahay an'io de fantany hoe iza ny tokony analana sy mazaka de iza ny tsy mazaka misy namana zany miaraka de miresaka aloha de le ty elaly ty ohatran'ny rottweiler ny fony sachet samy mpinamana le izy de tsy maninona fa zany hoe olona avy nivela mahainao zany de tena ohatra hoe manambanimbany sisa zany le izy nefa tsy voatery zay le izy fa misy le izy fa za aloha zany ialako tsiny za aloha zany de hoe tsy mampanina mihitsy tompony analana sy anaka zarako ary satria vao maika mampalaza le faritra dikan'izay fiavina nge iny fa misy le izy manala zany de tsy miteny misy le analana de lasa le mpitazana no rombotra rangaty oka rangahy izy azo atao zany rangahy izy nga izy raha ohatra ny vazara nga de analanareo fa le izy zany misy olona mahay manala misy olona koa tsy mahay manala koa manino lucien matezitra misy olona tsy mahay amin'ny fa telopolo ny volana izao alahady de misy ny fambolena lucien ka azo zany lucien azo izy ka ny ohatra zao ny sakalava zao de mifanala samy sakalava any tsy de hainy zareo loatra zany hoe any zany fa ninazy zany ny antemoro io ny tanala io ny antefasy io ny atambahoaka sy ny manio tonga de atambatra zareo am'le hoe iny moa ianarana anaovany zareo azy any avaratra sy andrefana any ny olona avy any amin'ny atsimo atsinanana zany ohatra ny bangony zareo tokanao le izy erdasha tsy dasha ka le anankiray misy anarany mihitsy le izy ka le baba ina ianaran'ireny olona reny any amin'ny faritra avaratra andrefana any keo sao de mbaikeo le baba mety mahafantatra an'le izy zany misy anaran'izay le izy ny antemoro sy ny antesaka sy ny ohatry atambatra ny antemoro misy anarany Betsirebaka zay zao izy zay Betsirebaka zay non Krao pas ça ce sont des gens qui sont Krao pointure 39 le Krao c'est le Gwek tu vois le Gwek ny tsy miety olona vao amin'ny faritra toy sy ny manodidina azy eo analalava reny tsy mety olo reny fa reo mifanala zany hoe tsy mety io am'teny vazaha rasta ny kopaka monsieur le coupa ny tsy mety de mifanala mifampivazivazy ary izy manana anazy samy izy kosa aloha zany hoe ny olon-dehibe sy ny tanora de ny tanora samy tanora de ny tanora lahy sy tanora vavy manana ny fifanalany ry zareo tsy mety ny tanala tsy haiko ny antemoro zany da tsy haiko avao koa izy koa izy io ny fifanalana io misy hoe faritry de misy hoe toerany de misy hoe fiarahamonina ohatra satria ohatra ny hoe manana fomba fifanalana ohatra ny bande 67 manana fomba fifanalana ny Ambohipo misy ohatra rehefa miteny hoe ty tena bande clisonina mihitsy tsisy mahay an'izany tsy fantatra le izy de dikany aminao mpiaina zany tsisy dikany ohatra manko samy 67 hectare no tsaroko tampoka le tobontsoloka le naovana fanetanana teo de zalahy fa manana fomba fiteny misy jolin afa miteny fotsiny hoe jolin fa mioraka dôry alami jolin de ohatran'le arena de hoe manala casquette efa misy dikany zany hoe misy karazana communication ino moa zany communication physique za zany izy fa tsy verbal anisan'ny mpanala eny an-dalana amin'ny toerana
zay efa azoko antoka fa tsisy olona ho tezitra azonao ohatrany hoe tsavoletsa misy bandy mpanakalo vola mahafinaritra zay fa tsisy tsy mahafantatra lefa lasa le dokotera efa lasa mbola io any hafa le potakely io fa izy rehefa mandalo avary honorana erika de aria lavitra be aria am'le banky ary izy mitabataba mafy be eo ambody coco izy ambody coco izy tandram latsaka io ina nataon'la eny fa tsy maintsy mitraka daholo de gaga aloha inarana tabatabany ty bandy rery ty rehefa izy miteny hoe tanay aria la aza manitsaka an'io iny tsy mety iny aza manitsaka an'iny iny le anankiray itsana iny zay tandremo eo fa zany daholo io zany hoe mifanala amin'ny samy mpiara-miasa ry zareo eo de anao moa zany fantany fa mpanala ihany keo de ampidiriny eo anatin'le izy fa ny ataontsika hoe fifanajana amin'ny fanalana zany no mila ino moa zany fetra fantasy de fantasy fetra hoe atraiza le fetran'le izy de inona fatra tokony atao anatin'le izy satria moa ka rehefa tsaroko tsara avery fa no moa ty tatary ty ramse ery rehefa nampianatra gym ny mpianana tany ampianarana dia tonga izy manontany ampianatra akiza zao tsika anao foty manangatany zay mahay foty rehetra manangatany daholo zay mahay foty ay manao basket tsika zany fa mahay foty daholo nareo zany zany nataony monsieur ery zay tsy hainareo le izy nefa tsy mahazatra le izy nefa zany natao monsieur ery monsieur ery aloha nanao an'izany tokoa ery vera kotomanga le izy satria ery solofo mahefa ne zany solofo le izy tsy solofo le solo vidy coco natao am'le masamasaka inona sianaka vidy coco oui ary tsisy masamasaka mazy ty lesy vendrana mbola misy anankiray koa ne sianaka vidy écran plat oaly resaky mba angedy aiky ndraiky cadre photo atika cadre photo fa tsy hoe fanakaiza mo vodin'izy ty oaly tsisy ariary pensy ty izy efa le plat le écran plat reny de fangahy ty mandeha tsirairay tsirairay hoana mo ty zany zao le écran fotsy de rehefa aveo le vodiny fotsy mahazo ihany mahazo satria fara zany le sianaka be deabe zany le tsisy file tsisy poton jirama de hoe sianaka hita poton jirama hono oaly resaky mba hanambo aiky fanazan-damba atika ianao ranga mamorona ianao mahazo iny ka mamorona mihitsy izy fa mahazo iny ka sianaka nandeha devant hono oaly resaky tonga aloha aiky niany tika so de mba tsy sianaka nandeha devant aiky zany sianaka nandeha devant zany leo ngamba zany eny efa zany hoe azo tambatambatra angely izy anao anina hono zany zareo anao le tirkareny tsiromazana ty ka any le atao le any finaratsono atao ny usine de nanaovana fifananana manaova farina sarina fiarako dia zay mety aminareo zay nalaina hono le sary rehetrarehetra vany fa lavalava makeo amin'ny sakany daholo izy lavalava tsisy arina zany fa manoloana daholo devant daholo betsaka amin'ny zato de fa inona ary ty sary ty aka yahay any miady devant de atao devant tsy lavalava misy be deabe amboradalana manokana andray ho anina raha zany ny lazara namana fa zaza maditra hono zany ny anaran'ireo ireo ny filazam-be tsy misaraka ny sud-est any atao masina fa ny fanontaniako apetraka ny barona zany zao hoe ny samy sianaka hoe manana fifanalany manokany ohatra fifanalany manokany miaraka ny faritra zany ohatrany hoe fanala ohatrany avy any avy mpitandrefana ora de alalany avy aty ananina de isaky ny faritra de ohatrany hoe ianao zany avy any Ambaibo de zany hoe Ambaibo ohatra anarana tanàna ve zany mba mampalahelo alera maina le Ambaibo zany mora rano nge mora rano zany nge facile aloha hoe pachere lo pachere misy zany Ambaibo zany mangady ray metatra kely fa mahita rano misy sasa mangady tena tsy mahita mihitsy nany milavitra fa zany Ambaibo zany izy ina sy dikan'izany izy Ambaibo iny zay nazavany amy te malagasy ina dika le Ambaibo zany ina le bo zany dia bo fotaka nanafika tany fa zany izy ka bo de hoe mbaitano izy le refa bo mbaitano bo de Ambaibo zay zany le izy le sianaka nijery
sianaka nijery jazz oaly re tsy mbola tsy vita foana ma balance aty satria zany ela aloha vao midina tsy vaty many angano lala raha midina ao ambany tratran'le dadatoa sianaka reny fa ny azy raha ny vehivavy sianaka kosa aloha tiako e satria nao lava moa tsy vehivavy tsy tila foana aio azafady fa disodiso aho zany le fomba firesaka ny vehivavy sianaka zany tiako vehivavy sianaka miresaka fa izy zany tsy miresaka amiko izy ihany koa nefa tsy miresaka amin'ny varotra fa izy samby izy miresaka fa miady varotra an'le varotra de za mihaino fa tiako le izy aty Antananarivo zany fa rehefa any any izy tsy fa tena olan'le sianaka zany tena lakotsiny fa tsy misy charme mihitsy rehefa mba miteny tsy ampy charme zany rehefa miteny zany aloha zany tory fitiavana sipanao zany hoe ohatra zany hoe zany hoe azo amitiry Larissa ery ahoana ianao amina moana amina mba tiako renonao tika mba tsy lahoakoaka anao mitsy mbola hitako mbola ty tady maro inona ataony zany misy charme le izy ka aminay mihaino fa milavy any le zany le zany satria le rio efa nakaty de lasa tsy misy ianao kosa misy charme le izy mahita Natalie latany oi Natalie le bandy akama le natao le sipa leo zany le hoe haikona de avery le refa hoe fomba fiantso le izy de mifanitenle anazy message mba tsara soratra kokona ty de izy da hoe le vehivavy zany teny moramora gona de namaly dala enigina satria tsy nahay avery le refa hoe zany hoe gona fe tsy lehilahy de gina zany araka tsy mavita raiky le vaya lehilahy le gona atika ka noanareo tokony le ay de zao amizay lesaka charme teo rehefa tonga tetanarivo zany rehefa miteny ny olona ty mampiakatra le intonation zany manao zay le hoe salam publicité taona vaovao finday vaovao tonga ny Technospark 5 Pro miaraka amin'ny mémoire interne 64 Go sy RAM 3 Go, caméra 16 mégapixels sy selfie 8 mégapixels zay tena mazava be, batterie 5000 mAh matanjaka tsara afahanao mankafy ny findainao mandritra ny tontolo andronao. Ny Technospark 5 Pro dia natao amin'ny vidiny mirary tokoa sady mbola mahazo carte mémoire 32 Go mamaim-poana miaraka aminy. Tsy izay ihany fa mbola manana modèle vaovao maro be toy ny Pop 2F, Pop 3 sy Pop 4 ihany koa ny Techno amin'ny vidiny izay natao saza fa amin'ny vidiny pesiny maro. Techno, expect more. Mafana ny andro, kapakapa maivana any Aigle d'Or ndray zao ny malaza. Modely vita amin'ny hoditra zato isanjato, vita malagasy zato isanjato, tena Aigle d'Or, miaraka amiko isanandro. Tombola Jumbo 7 millionnaire. Aza miandry intsony fa efa tonga ny lera. Fito tapitrisa ariary be zao ny fanomezana. Raha naloka maro tena enjana. Mandraisa anjara amin'ny Jumbo 7 millionnaire ianao ny 4 janoary ka hatramin'ny 14 febroary ho avy zao. Tsotra mifandraisana anjara amin'ity. Manangona fonosana cube Jumbo misa folo. Antra mifangarona tsy. Ataovy anaty valopy mety tsara dia asio ny anarana feno finday adresy Tazatara. Maro ireo toerana ahafahanao manaretsaka izany. Super musique Analakely sy épicerie akaiky ianao ihany. Misy koa eny amin'ny Food BJB na alefa amposta 83 tsara lalàna ny valopy be dia be. Amin'ny 5 mars 2021 mijery TVM mandeha mivantana ny fisarihana amin'ny 7 arivo après-midi. Jumbo tironandro.
sao dia misy asa kely any esa ve ny tadiavin'lahy izy prokely dia mila esa misy esa kely aty raha mila esa mouchoir safety dia milamina mouchoir safety malefaka sy mora rovitra mora ampiasaina misy amin'ny sachet pocket azo entina mandehandeha dia misy amboritra kely ho an'ireo mila betsaka kokoa efa any mivarotra mahazatra anao mouchoir safety dia milamina. Allô? Allô? Fa izy lahy tonga avaingana dia moramanga fa fety be aty raikitra zany e sady 10,000 ariary dia ampy atongavako any fa hoanan'olo ty zany mikroksa kely fotsiny a dia tonga any mikroksa moto Yamaha Crux Rêve tsara bika sy matanjaka misy démarrage électrique skik mitsitsy be 1 litre au 100 ararotiny fianabidy miavaka ao amin'ny sikama Yamaha Larbi sy ny mpanjara rehetra contact 23 275 01 Yamaha Crux Rêve 26 Carib Hotel dia manolotra ho anao After Work iarana amin'ny Francis Turbo sy TJ Jerry ny zoma 7 ny volana janoary manomboka amin'ny 7 arivo vidibidirana 10,000 ariary famandrea-toerana 2 ariary infolène 22 629 31 na 033 15 629 32. L'Institut de gémologie de Madagascar ouvre les inscriptions pour les formations diplômantes de longue durée suivantes. Expert international en gémologie, formation intensive en gémologie de 6 mois, diplôme délivré par l'Association internationale de gémologues GEMA de Londres. Bac plus 3 en gémologie et géologie, formation sur 3 années en vue de licence. Études approfondies des propriétés des pierres gemmes sur le marché national et international depuis leur formation jusqu'au processus de transformation, incluant l'apprentissage des techniques d'identification en utilisant les matériels de gémologie de base. Bâtissez votre carrière et vos ambitions sur des valeurs sûres. Début des cours ce mois de février 2021. L'inscription est à effectuer à l'IGM à Pandianoum, puis téléphone 020 22 591 37 032 11 210 05. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Enary toko tonga indray tsika amin'ny fandarana rivotra amin'ny teny ity manomboka ty afaka miditra mivantana ianareo rehetra masianaka anaty sianaka ny ady hevitra moa zany be dia be ny fatapahan-jiro matetika ny sosialy ny vidim-bary ny menaka miakatra sy ny sisa dia afaka miditra ihany koa nareo fandraisaka sianaka aloha zany mbolo horesy-desana satria ohatry mbona finaritra zay le izy zany ary ndeha ho tantarana ihany raha makany amin'ny RN 44 miala eo Moramanga zany hoe miala amin'ny RN 2 miditra RN 44 ny lalana amin'izao fotoana izao dia oui miala bareo salame efa vita ny jiro ny anina teny ho resaka hoe dia marianareo miresaka le avy any Ambato fa zay moa zany avahany dia miasa Antananarivo zany dia mitatana restaurant ka misy olona koa avy any Ambato miasa miaraka amiko dia ny zavatra mampime mihitsy avatsika any Ambato dia na dia rice na potiny daholo zava-drehetra manao ampia raha ohatra dia samy avany le namako anankiray izay okony amin'ny firaika moa manomboka ty ampiorsa ty dia gaga zany eo dia mijery dia miela fa inona ty lazainy lawa le ampiorsa ty amin'ny firy tena manomboka zay dia mampamangy any riri eo amin'ny front eo amin'ny presto pizza fa izy ny tena mpanao an'izay mety sotra tsy manina mihitsy zany fa ndao resahana ny faritra ina zavatra mampimeana ny faritra any amin'ny faritra atsimo Atsinanana ny faritra atsimo Andrefana ny any avaratra rehetrarehetra andao resahana zany fa tsy maninona tsara kosa le rangaha teo nahazo inika allo salama allo salama daholo tompoko salama tompoko mahakasika ny jiramaty ihany zany mba misy resaka kely raha tsy diso ohatra ny efa nandalo teo reny tokona ndraikitry ny jirama reny mahakasika nyty resaka tarifa vaovao ty misy publicité foana mandeha dia manatona raha ohatra ka misy tsy azo nandeha nanantona tokoa mova tsy zavatra hafa no niseho nisy teny ataon'ny présidente eto filoham-pirenena hoe tsy maintsy vahana anatin'ny 20 ora ny resaka facture jirama io le fiakarany nandeha tany teo Besarety teneniko mihitsy le izy eo aminakay teo Besarety
Zao ny valy teny teo amin'ny akay. Tsy izay voalaza ny filoham-pirenena akory ny tsy maintsy tanterahana. Eto zay dia mametraka fanontaniana iza zany tena mamebaika eto amin'ity firenena ity. Ny sianaka. Ny sianaka zay tokoa moa oaka ho any le resika aloha fa tsy fatry mokamoka zany. Zay zany le zavatra nisy tena zavatra mametra-panontaniana mihitsy le zavatra fa iza marina zany tena mamebaika eto. Efa nanontaniana le olona. Ny tenenay fa nanina moa ny tarifanay zany novanareo ka ty zavatra ty. Roka nisy taratasina lefa tsisy taratasina lefanareo taty aminay io. Ma. Tsisy filazana fa tonga dia novany zareo ny tarifanay. Be le raha. Sala vidim-bary mihitsy izy io. Zay ndray tsy haiko moa fandeha le vidim-bary moa ny loatra zany raha ohatra ka mambolimboly ny kely mba tsy dia hitany raha tsy hitan'izy io loatra. Fa rehefa teny tsy mamboly aloha tena sahirana aminazy io. Ka zay moa zany le fandehany amin'ny jirama fa magaga ny tena hoe ahoana marina ny tena fandehany ity fa na filoham-pirenena mihitsy ary zany mo tsy hakenareo mibaiko mikaina tsony izy tsony zany ho tanterana eto amin'izao raha tokoko mahatonareo. Za boko tsy hiditra amizay fa sao dia anahirana nary-miaka za tsy ho any amin'ny laplasy any. Sianaka nanontany Slim hono dia nga tsisy amin'le malaladalaka. Salama aby. Allo, salamy. Salama tompoko. Mahafinaritra mihaino anareo e. Sotre. Fa saingy mba hitaraina kely raha angano ty amboteiage tena mandreraky ty indrindra n'ity parti Akorondrano Sanalamahintsy ty. Tena reraka raha nga zay. Tena mijaly zay. Lasa miandry an'le bapampa foana. Le amin'ny sivy sasany. Nefa le izy ne rehefa tena misy bapampa mandeha any dia gaga ianao hoe inona zany ny tena olana. Ohatran'izay tena sabotsy teny zao nisy bapampa koa teny taloha ohatry ny afaka rehefa mandalo ny bapampa. Fantako zay. Marina zany e. Tena mampiteny mona kosa aloha le ambodiasa raha barona fa rehefa tena ao anatiny ao anao tena tonga aloha nge fa tsy hitako na inona. Zay ny tiavana ny bisikileta io. Io zany ny ampiasaina sady manao sport ianao mavita misisisika ianao rehefa sorena aminay dia apakary ambony trottoir zay bisikileta ianao mitainana izy tsy misy satria mifaty tanteraky ny ambodiasa be dia be. Salama tompoko. Miarahaba tsara fanao fa misotro to. Tsara fanahy tsaro koa ilay tenin'ny dadabe anay zay hoe tsy valahary ela raha ohatra ka manototra vovon-drano. Nisy fotoana mantsy tamin'ny vao nanomboka UEM io jirama taloha zany dia totofony rano fa tsy mety io e. Dia ny anay zao ny eo tokotaninay mbola misy lavadrano. Dia zay zany manentana hoe aza miandro mpitondra fanjakana fa izay manana tokotany manova lavadrano fa manana an'izany tsika eo ambany ao ary mety hifanena amin'ny volamena mihitsy ary raha ohatra ka mandavaka tsara. Zany dia zao le resaka embouteillage tena miteny reny mihitsy tsy masaetsy hoe fa ao alaindrony ve ty lalana vaovao ty sa atao inona e. Io zao raha misokatra io tonga dia mibanaka be tena tonga dia malalaka ny circulation. Dia manao ino zany na ino l'explication hoe mbola mila manao anina de roulage aloha teknika iny fa maninona raha le faingana le izy e. Azafady fa tena ohatran'ny misy zavatra tsy azoko le izy hoe efa hita zao fa mampikiatso ny ekonomia matezitra ny mpanjifa dia io misy lalana mibanaka be io dia tsy vahana. Tsy atao aingana moa zany fa tsy vahana e, manjary miteniteny foana tonga dia vahana fotsiny amin'izao fa hoe tokony alefa aingana le izy dia afaka miasa miankina amin'io lalana hazo haniny io. Dia maninona raha atao aingana. Azafady ny fa manjary lasa hoe miteny mafy be. Dia manimba kasika. La lasopy mbola tsy tonga. Ay marina tokoa zany. Tsara aloha. Saika tsy antso mihitsy zao hiala-pahan'le lasopy. Efa raiko mihitsy fa tatady tsy antso. Ok, masto e. Eny ary masto, angasitraka antanty mbola afaka miantso ihany nareo mbola tsara efa manomboka mihitsy ary kamo izy tiako. Ny embouteillage zany ny atao hoe ino zany siko teneniko teo ny vokatra ratsy ateraky ny embouteillage dia misy fitraikana eo amin'ny toe-karena izay iainantsika amin'ny ankapobeny mihitsy. Allô?
Allô. Salama eny ambota iazy moa zany goatra sakafo isan'andro hoe salama daholo e. Salama toko goatra vary. Salama. Eo amin'le fanalana rangahy. Misy bandy chauffeur moa ny tena dia ny chauffeur ny tena mpanala indrindra kosa angamara tena hoe hitako anaty asa aloha fa zay ny asany tena. Misy namako zay ohatra ny elaela zalava nahazo zavatra izy. Dia laha kosa angamba ao sady efa momba mbola mampiasa kapoty. Fleuri fleuri. Za matahotra hoentina mafy. Rehefa miasa alina dia le rinona mafy. Amin'iny manomboka eo amin'ny galaxy manapatoa akazo manga netin'le risany disy. Fa nandro alika ny tsy nataoko tao anaty tobily na ialaho tsy mazaka rehefa atao. Mankasitraka daholo e. Mankasitraka satria moa zany le ohatry ny toboka any amin'ny sianaka le satria zao ndray zany zao le phénomène vaovao le hoe sianaka aloha zany fa tsy manino zany fa resahana foana ny sianaka de ngeza be aloha zany le fatrafatra loatra mangoro zay taty zany tapitra hoe fatrafatra mangoro zay tonga taty Moramanga tonga tia Nosy be anala iny mbola ao anatin'ny faritra aloatra mangoro daholo zany ny faritra rehetra akoatrin'ny any Ambatondrazakaville fa raha makany Bereville. Allô ahoana gona tsara misaotra manao ahoana nareo ten'Andriamanitra ino vovô aha be de be ringany tona vovona lefa tamin'ny ahoana ma izy ty daday ahoana ma izy ty daday izy vovô daday bako zedra fa saika iresaka fotsiny le resaka hoe tsy miziva ozy izy nareo e mpiziva ny tena mpiziva fa tsy mpiziva le ziva mpiziva manko e mpiziva ny tena fahalalako anazy aloha raha araky ny tantara eniko de hoe fifankaty zany ohatra hoe Betsileo sy ny Antemoro zany mifankaty tsy efa nisy ino tao nisy ozona zany ino zany efa metrahana hoe izatsy ny avy aty Antemoro tsy mahazo miady amin'ny Betsileo na ny avy any Betsileo tsy mahazo miady amin'ny Antemoro. Izy zany ohatraohatran'izay zany le izy gona eny zay zany le lomba tiako hoe tantara mba tiako hoe ampifaina ihany koa zay fa akoatran'ny hoe fifanana ozy izy nareo zany fa tsy mifamono mihitsy zany ohatra hoe Betsileo sy ny Antemoro zany fa de mifankaty foana reo sy mifanavitra ohatraohatrany hoe karazan-drazana hoe ino moa zany fatidra zany ve nefa toatrany tsy tena hoe manao fatidra tena raikitra zany fa ohatrany hoe efa nisy fifanozonana zany fa hoe tsika zany de ifankaty fa tsy famely anona de le resaka bonga ndray de io testicule io no atsonin zareo avy any amin'ny faritra atsimo atsinanana iny asa any farafangana makany any atsimo atsinanany de hoe bonga ny fiantsony an'io testicule ny an'io fa rehefa hoe misy aretina ino izy tao rehefa misy aretina anazy aloha ny bonga raha ny amin'ny faritra mangoro bonga na izy banga zany hoe banga avadika na ny bonga ihany koa dia tendrombohatra misy bonga njavatra zany misy zavatra botsina zany eo zay zany hoe bonga maso zay hoe bonga tsara zany fa bongo ndray zay bongo masony ianao bonga tsara bonga maso hafa tsy manino zany de eo amizay moa zany hoe ny Allô salama mama dawar moa haneo fisaorana tately amam-baona moa ny fiainana noho ny fahalasana ny piraitam-po amin'ny vady isaorany etoana ireo rehetra nanotrona ny famoahana ny razana teny amin'ny hopitaly miaramila omi izay noentina any ambositra fandrina isaorana avokoa ireo tonga nanotrona tamin'ny fandevenana tany fandrina hotahin'Andriamanitra be misaotra tompoko de resaka sianaka hitarika solomiana-dahabo ve avy any fa tena tsara mihirana sady voafinaritra ireo piraitam-po aby ireo isika malagasy anie mendrika aby manerana Madagasikara na avy aiza manerana Madagasikara manakasy tsara sika mendrika daholo tsika malagasy aby ka tokony irahina ifankaty misaotra tompoko koa dia miraha soatsika malagasy aby manerana Madagasikara sy ny any velany mirary fahasalamana tanteraka ho an'ny fisalama rehetra naiza misy azy
Andriamanitra miaina sitana ny salama rehetra koa dia ho samy salama aby tsika malagasy aby tsy hakanavaka manerana Madagasikara sy ny any ivelany dia ho salama aby tsika. Kela mama. Fangainao tsy mba miresaka hoe ohatr'izao ndray mifanalan'ny Betsileo vehivavy ohatr' izany rehefa hoe mifanala mifampiany ihany zany mifampiany ihany ve ny Betsileo vavy? Ny Betsileo vavy rehefa mifampiany ihany dia irika raha atao soa. Merci mama. Mamainty fisy dia hoe izany zao avy any amin'ny faritra Betsileo izay anisan'ny fiteny mahafinaritra ihany koa ny fiteny avy any satria anisan'ny olona rehefa miteny mihirahira fa ny Betsileo zany na miteny frantsay dia fantatra Betsileo ihany zay satria rehefa namonjy atao festival du théâtre tany salama tompoko. Tompoko. Raga menanareo. Resaka jiramaty. Alefao. Misy tangan-javatra ohatran'izao rangadia. Misy facture telo tonga ao amiko. Facture reo mitovy ohatrany hoe natao mitovy rehetra mihitsy. Index tamin'ny 3, 9, 20. Mitovy daholo koa andreo. Mampiavaka andreo facture telo reo dia le daty andaovana azy amin'ny tampon mangamanga. Ery ambony ery oktobra, novambra, desambra. Janvier. Dia misoratra aloha reo hoe estimé. Iny tsy maninonino. Tonga amin'ny facture fahanefany. Fitambaran'ireo facture reo zany montant ery. Misy daty ery amin'ny ancien index 3, 9, 2020. Nouveau index 7, 1, 2021. Inona zany reo facture telo mitovy reo dia ino ty facture ray ty fa raha ny daty le resaka index aloha dia raha fahazahoako anazy fitambaran'le facture telo le mitovy rery ity nefa tsy maintsy asiany jirama aloha daholo reo. Iny angatahana fanazavana ny jirama fa amiko zany zany misy osoka ihany. Zay zany mba tiana efa tatany ohatran'io zay juillet io fa mbola za tsy mety anto fotsiny zao aloha fa tonga ny amin'ny jirama ambody mida hoe tsy maintsy aloha foana tsy maintsy aloha foana. Zay napita atao. Satria tsy be dia be ny olona tratran'izay zany fa tsy hainao rery fa mbola miandry fiverenan'ireo tompony ndraikitra fa mijirama moa zany anazavan'izay zavatra izay hoe fa ahoana no misy an'izay zavatra izay dia tantsika foana izy vareo mijirama ho avy eto indray anazava-be kokoa eny tompoko. Na fa miaravatsika rehetrarehetra aloha dia miarava amin'ny mpiaina ihany koa. Jirama moa zany zao malaza. Jirama malaza. Anzatra tiako resahana hoe efa hita zany zao io ny fikaikaiky amin'ny fiarahamonina fa ny anazy zany lafiny hafa mihitsy tiako jerena hoe manahoana izay fiantraikan'izay raha tokareny satria aza adino fa zao ne zany zao tsika raha eto Madagasikara raha hisy andro araha dia efa tsy maintsy lasa tsy maintsy manokana vola manokana mba anaovana energia satria tsy afaka mety aza zao ve no mandraraha eto Madagasikara mpandraraha ianao zany ampiasa vola eto etehatra amin'ny jirama tapaka lava dia manahoana ny fatiantoka sy ny resaka rentabilité. Tiako resahana dia lasa misy surcoût zany amina resaka investissement eto Madagasikara lasa mitoko vola hoe ampiasainao raha anao an'izany eto Madagasikara lasa mieritreritra zany olona hoe raha moanao zavatra any Madagasikara dia mila mamboatra herinaratra. Tsy resahana intsony aloha ny resaka foto-drafitr'asa hoe ny resaka lalana ny port sy rehetra dia zany zavatra zany no anisy zavatra anankiray io mila jerena satria inona ny lafiratsy ara-ekonomika tsy resahana ny resaka hetra ny resaka fitivizina foto-drafitr'asa resahako jereo tsara zao misy orinasa izay tsy resahana hoe tonga eto izy main d'œuvre tsisy fa tsy maintsy mbola mijery hoe aiza zany zavatra zany efa isan'ny zavatra anankiray hoe manahoana ny fiantraikany ara-ekonomika satria raha resaka jiro fotsiny resahana tena lasa misy tsy maintsy manokana vola fa raha ataontsika hoe ariary zato ny vola tokony anaovanao ampiasaina lasa mitombo 200 satria tsy le ary zato fanampiny zany ananganana foto-drafitr'asa fotsiny. Normal ny olona raha misafidy any amin'ny firenena hafa hoe lasa misy promotion be zao any amin'ny firenena
Tapaka izy tapaka sady mbola afaka miverina izy rehefa avy eo manohy an'izay faneho-kevitra izay. Tena mahafinaritra mihitsy. Fa ty amin'ny ataontsika hoe lafiny salama. Miarahaba tompoko. Miarahaba tompoko. Antesaka à l'appareil. À l'appareil. Ndao ara. Ny antesaka siny de tsy leo de mpiziva fa sy nantemosi de tsy leo. Inona dikan'ilay hoe mpiziva zany no tena marina koa be dia be Ny nantany. mpiziva zany de araky ny fanazavana rahateo afaka mifanala afaka fampiteny mafy. Iza namorona ny teny hoe mpiziva ny avy aty ampovoan-tany sa le avy any amoron-dranomasina? Mpiziva tsy ampy mpiziva aby zany agnaran'izy io na avy ampovoan-tany na amoron-dranomasina. Fa mpiziva mpinamana afaka mifampiteny mahery fa tsy misy afaka tezitra. Afaka mifanompa, afaka atao daholo zany fiteny rehetra teto e. Zay zany mba fanazavana kely ao an-tampon-tsanana Vangaindrano ao amin'ny commune urbaine Vangaindrano misy Tsangambato nana marina fa tena mpiziva marina ny Antesaka sy ny Bisidao. Fa mampalahelo kely le Tsangambato lasa takona an'le mpivarotra le Tsangambato de tsika. Zay zany mba tantara kely mba aza kely nay fa de mankasitraka rehetra. Mankasitraka amin'izay. Mankasitraka izay mihitsy ilay izy ka zay le niteneniko teo avy any Atsimo Atsinanana le fa tsy fantatra hoe iza le ay Antesaka izy zany. Mpiziva zany tsy fiteny avy eto ampovoan-tany. Tena fanaran'olona fotsiny natao Miarahaba tompoko. Tanana zivokady kely. Verina kely mamango fahoriana ny mama Edvizy sy ny fianakaviany de aza misosoka alahelo tompoko. Fa le resaka lalana teo, le lalana le mivoa tady tokony hisokatra io zany. Sa miteny hoe tsy mitombona le fanazavana ara-teknika le hoe noho ny aratsiny ny andro de tsy azo apetraka aloha lay course de roulage. Mangataka aminareo rivotra eo tsy miziva sy miziva mba hatsona kely zany. Ilay teknisianina ny mpanao an'io lalana io manazava an'izany zavatra zany io le zavatra nilazainy. Satria na de tamin'ny vaovao misy le izy. Tsy mitombo amin'izany satria ny any an-dafy ny any mitanjona le moa zany aza mizesty hoe fa tany an-dafy. Fa hoe na misy orana na misy laneza efa manao lalana de mety ny lalana tompoko azafady. Manao pôly tenisy. Ka zay le hoe aza mampiresaka fa tsy mety ka. Satria tena miankina amin'ny am-bahoaka io lalana io ane. Za de manamafy an'izany koa. Ary zao amin'izao andro ny hoe misy amehany zao zany hoe misy aretina, misy an'izao de efa marisa le ekonomia de mba farafaratsa mivahanaingana le izy fa hampandeha ny ekonomia antsika ane le izy. Mahavelona olona ny lalana e. De efa misy izy io de atsoy zalahy zany mba miresaka eo hoe tsy mitombona le izy azafady tompoko fa atao viangana ny lalana. Mesa alina, mesa atoandro. Tsy mibaiko akory fa zay mihitsy le izy fa ilain'ny vahoaka le zavatra azafady. Fa teo baiko zany fa tsy fiangaviana. Anka tena mila atao aingana fa tsy mety ka. Sira mihitsy. Ny filoham-pirenena mery mandeha de lazaina fa any alefaso. Ndao. Sira mihitsy. Alefaso taintain. Sotra to. Aiza le lasopy. Mampatsiahy eo fotsiny. Ny gombo de ry petite vitesse mividy azy. Fa izy io ndray atsona hoe okra ihany koa raha ohatra ny haingy. Gombo cigarette okra koa fiatsona anazy io le mamiera. Verina kely mahina le fitarainana be David dia anala kely koa hoe raha sianaka miresaka amin'ny président zany dia ahoana? Eo andrisika ataovy hoe mamay gena président. Mamay ve? Tsara fatafatsika moa zany fa antsy le teo tsy zay. Tsy zay iny de mantany le olona hoe inona ny zavatra hoentin'le gombo fa valito rehefa avy eo entany io gombo io. Enjany io. Miarahaba tompoko tapaka. Tapaka e. Tapaka izy mbola afaka miverina. Sa nanao essai teknika fotsiny. Ny gombo de mahatsara ny taolana sy ny nify. De izy koa dia misy calcium betsaka izay sady miatra amin'ny fikorianan'ny ra ary mahatonga ny tension ilamina tsara
dia izy koa mahatsara muscle na ny ozatra salama tompoko salamo salama avaty avangaindrano miaraba avany avangaindrano akory izy io raha raba tompoko tsara kory avy salama tsara aoka salama tsara ny zavatra kely mba tiako entina salama aza mihany radio efa tonga dia telefony enona rany dia mba mikasika an'tyresaka vidina menaka PTN ty fa tena teny zaly ranga le vao asa manahoana ny ataon'le misy ny commerce na ahoana fa tena ohatrany hoe zaly le vahoaka ohatrany tsisy resaka mihitsy le nefa miakatra andreo manary na vidin-javatra ka izay zany mba tianao ampita amin'ny minisitra any hoe ahoana ny tena fandehan'ity zavatra ty sady jerena fotsy ivy an-tanàna avoana hoe le malagasy madinika fa io hoe no tokony aza mihany radio zay ngamba mba zavatra kely tianao ampita dia misaotra betsaka anareo fa mahafinaritra ny fandaharany ohatra mbola mitoetranga mbola be dia be tsina ny afo fianaka manao aloha betsy leo miaraba tompoko ia azafady indrindra na ianao an'ilay resaka anareo resaka taxi be sy resaka manapaka andalana teo a dia niantso kely ny embouteillage moa iny zany efa tsy resahana satria Tanjombato ka hatrany Akorondrano adiny 2 mahery ny nanana anazy somary manorosory vao maraina kely ihany fa zay moa le izy zay no mba kely an'le teny monsieur Tintin teo hoe vao le lalana raha azo atao tompo vao ny lalako resaka taxi be miverina dalana teo a manapa-dalana efa niresaka ty resaka teto a nisy fotoana taminareo hoe 159 tsy maintsy mivatsiko batsilana kely le satria manahirana kely le ataon'le rony a 159 187 172 163 tena mahakamo tena mampijaly vahoaka loatra le rony dia surtout le 159 zany mialatsiny indrindra le ariva tena hoe rova tena anapa-dalana nareo ry zalahy ohatra hoe Tanjombato na hoe forelo Ampefilo fotsiny na forelo 67 fotsiny dia ataovy an'izay le limina nareo fa azo atao hoe any Andramomena fa tena manahirana be le izy lasa ifanorosory fotsiny eraky ny lalana sy eraky ny tanàna eto tsika dia manahirana somary teny ampita kely moa le izy fa efa napita teto ihany fa mbola ho tenenina ary mbola ho tenenina ihany après raha mbola miverimberina le zavatra ia mankasitraka tompoko gona miado ny gonady fadadavinirika efa ela zao zay olona ato mba le mazafatra zany mahazo ka mbola nazafa olona ato na le mazany teo mahazo foana ka gona motika gomo ia ny zavatra mahafinaritra fotsiny rehefa gona zezika dia gona mady gona mady nafinaritra fotsiny amin'ilay izy aloha zany a mbola tsy nisy kosa angamba ataontsika hoe fifany any rehefa miteny manko ny olona anankiray ajonoana raha ngale izy fa ohatrany tena tsy zakana tsy milaika gona anankiroa dia roa gona dia le bandy a mafa miteny izy hoe oka le zay fa tsy mety amiko le vazovazo satria manko misy anaka anankiray zany tsy mety mivazovazo mihitsy tsy anaka anankiray tsy mivazovazo mihitsy izy ny bandy efa mivazovazy efa fampikapoka an'le tavanginao viva fampitaingitaingina any misy anankiray a mandray boky dia lasy izy manatony eo ary ena zany tonga dia miteny mihitsy izy hoe tena ataoko any angano izy izy manatona anay io tsy mahay an'io zaho izy tsy mahay an'iny zany hoe zany a mety le sianaka anankiray zany iny ataontsika hoe sianaka 24 votaka izy amin'iny zany na 30 votaka efapolo votaka fa tsy afaka nanao an'le vazovazo mihitsy zany le olo iny ohatr'izay ihany koa ny aty merina hoe za tsy mivazovazy aminareo a
kory zazakely ohatranareo fanaovanareo misy le fiteny aza merin'olona ozy izy fa alao manaraka dokam-barotra dia miditra amin'ny tapan'ny farany sady mandray ny vahintsika rehefa avy eo misy anankiroa izy ao ary zareo amin'ny IGM sy zareo amin'ny Accès Banque. Merci. Telo, roa, ray, tratran'ny taona dia lasinay zao inary bonus to Canal Plus mandritry ny 10 andro nefa ankafizina lalao fanatanjahantena toy ny Premier League miaraka amin'ny Liverpool sy Manchester United, ny rugby top 14 miaraka amin'ny Clermont sy Racing 92 ary koa ireo sarimihetsika sy tantarantoy toy ny Underwater, The Good Lord Bird, Sonic le film. Ataovy agnanary amin'ireo abonnement dia lasa zao miaraka amin'ny bonus to Canal Plus mandritry ny 10 andro. Les bouquets Canal Plus. Mafana ny andro, kapakapa maivana any Aigle d'Or ndray zao ny malaza. Modely vita amin'ny hoditra zato isanjato, vita malagasy zato isanjato, tena mafy nefa 10,000 sy 3 alina monja. Style daholo. Aigle d'Or, miaraka amiko isanandro. Fa atao tsy misy mandeha sahady ny telecommande, radio, kilalao ankizy, fa ahoana mihitsy e. Fa tsy vao nisoloana ny pilina. Inona koa ary nividiananareo antony pilina tsy manjary tony e. Efa misy pilina Maxell le original sady tsara ny mora anie zao e. Maxell dia marque japonaise fantataza maneran-tany. Ny pilina Maxell dia pilina matanjaka sy maharitra amin'ny vidiny tena mirary. Azo jifaina amin'ny boutique Fly Technologies sy ireo mpanjarana azo lalana rehetra ny pilina Maxell. Maxell, un goût vos max. Allô? Allô, t'es où? Viens vite à Mouamang, c'est la fiesta ici. Pas de soucis, 5000 arrière suffira pour le trajet. Mais comment est-ce possible? Il suffit que je crooks et j'y serai. Crooks? Moto Yamaha Crooks Rêve, robuste, stylé, démarrage électrique et kick, 1 litre 100, hyper économique. Profitez de la promotion exceptionnelle chez Secam Yamaha Larbi et dans les réseaux distributeurs. Contact 23 275 01. Yamaha Crooks Rêve. RDJ am Siv Maraina. Rivotra miome. Rivotra me. Izy atao anatin'ny tapany farany ao anatin'ny fandarana rivotra moa tsika mandray vahiny ary satria amin'ny sivy ay miaraba raimpozy araba la resa araba ry vahiny tonga araba rikiaina zaina araba erika araba daolonareo rehetrarehetra reto vahintsika larisa tovavy anankitelo bozy daholo le izy bozy daholo kela bozy kely daholo aloha raimpozy ary ny ty asa matahotra anao anaka fa dada ihany ty ao ary ny anarana entinareo miseho mba hoen'ny mpiaino iza moa ny anaran'ny orinasa na ny anaran'ny Accès Banque raimpozy eno afantatra angefa lao izy ny teny falmeraba antsika rehetra ato amin'ny studio indray dia falmeraba andreo mpanaraka rehetra ny fandaharany i Sandrina Bakolososy Franciavy ao amin'ny Accès Banque Madagasikara miaraka aminareo androany. Accès Banque hitako eny misora eny tratrany bosikely le izy Accès Banque eny tompoko misy etaeta tianareo ampitaina amin'ny mpiaino antsika ka hivadika ho fanjifana angamba eo toizoary le izy Sandrina tonga dia toizako ara le tolotra karta ao amin'ny Accès Banque Madagasikara no antondihana eto androany tsy resaka varotra le karta fotsiny ihany fa tena resaka hoe fampianarana indrindraindrindra ihany koa mombana karta mihitsy mombany karta bancaire moa zany dia anisan'ny stratégie ny Accès Banque zany ny anaparitaka an'izany atao hoe carte zany ampafantatra indrindraindrindra ampianatra ny olona hoe inona zany carte zany satria misy tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana anazy dia mety be da be ny olona tsy mahalala an'izany dia izay indrindra no hoe nahatonga anay hoe aloha mivahiny any amin'ny rivotra mampafantatra an'izany any olona rehetra dia be da be ny olona efa manana an'izany atao hoe carte zany eto Madagasikara nefa betsaka koa tsy manana an'izany dia izay indrindra no entina eto izany zao hoe inona ny atao hoe carte atao inona koa izany ohatrany ahoana amin'ny paoziny atao solona règle ve
Afaka ataonao solona règle fa izy moa zany a solona poketra mihitsy. Règle any ampianarana fa tsy hoe fatabolana koa. Hono a Sandrina sao dia misy ihany asehontsika satria azo sary inge zavatra mitranga eto misy sary mivatana mihitsy io Français asy hoe atodio ariandra misery hitanao io engena ohatrao mihitsy fa tsy hitany Reto takony ohatran'izao ohatran'izao paoziny. Reto mitondra efatra. Misy loko efatra dia miloko mangamanga mainty dia manga lanitra dia manga antitra miloko volomparasy zany hoe satria misy sady radio isika fa tsy te Facebook rery be lehibe mantea wa izy arina zany zareo zany izay zany le karazana carte ilay izy carte de débit le izy carte de crédit voalohany sady vaovao be ho antsika eto Madagasikara zany carte de crédit zany amin'izao. Inona moa zay zany hoe carte de crédit zay zao? Ny carte de crédit dia ho hazavain'ny mpakolo Suisse avy eo fa etiko aminareo aloha hoe inona zany le carte débit. Ny carte débit dia carte iray mifandray amin'ny volanao anatin'ny compte. Karaha dia bill be anatin'ilay compte dia ahoana? Ataontsika tsy dia bill maka vola ianao dia miena le izy satria ianao mampiasa. Raha ohatra indray ianao ka mampiditra vola dia miakatra arak'izay le izy dia karatra hafa ndray no ampiasaina raha miloatra carte iray ihany ka carte de débit ihany. Dia io avokoa zao ny karazana carte misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia Accès Banque Madagasikara dia manana ny carte de débit io izay afaka ampiasainareo eto an-toerana ary any ivelany ihany koa. Amin'ny sarany 3,000 ariary monja dia efa afaka misitraka an'izany carte de débit zany ianareo. Ary inona mahasamihafa an'ireo lokony efatra ireo volomparasy mainty manga antitra manga lanitra inona ny antony mahatonga an'ireo fahasamihafana loko ireo? Entinay aminareo efa avy ihany koa. Ohatran'ny maika be aza hoentina daholo fa malany fotoana anareo vangana. Ie dia izy ary no afaka misitraka an'izany carte izany. Ny olona rehetra dia afaka maka an'ilay carte sy afaka misitraka an'ilay carte ao amin'ny Accès Banque Madagasikara ary tiana ihany koa ny mampafantatra anareo androany fa antom-pisian'ny Accès Banque Madagasikara ihany koa ny manao izay ahafahan'ny olona rehetra sy ny orinasa lehibe sy madinika misitraka ny service financier sahaza sy avy. Vetivety le izy hoe afaka ampiasaina ny ivelany misy Accès Banque nga ny ivelany sa hoe na amina na banque afara dia mety le izy zany hoe afaka entina foana zany fa rehefa mandeha ny ivelany zany tsy hoe alolo ty ajanona fa tsy raha manana account ianao Access Banque raha manana account ianao Access Banque zay ay baoly bakoly izandray zany baoly zany raha mifozy anize entiko aminareo eto indray zany ny atao hoe carte de crédit. Ny carte de crédit dia carte Mastercard efa misy vola omeny banque izy io. Vaovao be mihitsy izy eto Madagasikara satria izahay Accès Banque no voalohany mamaritra azy eto. Tsy misy banque hafa manana an'io zany eto afa-tsy ny Accès Banque ihany. Dia nisy nanontany teo hoe inavy ary ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana carte dia tena betsaka ny tombontsoa. Ohatra amin'izany fotsiny izao amin'izao vanim-potoana iainantsika izao malaza ny coronavirus fa tsy ho aretin'io akory ny tombontsoa amin'ny fampiasana carte. Izao koa izay fa ny fananana carte sy ny fampiasana carte dia fomba anankiray hiarovany tsirairay ny tenany amin'ny aretina satria raha malala sady fantatsika hoe fomba anankiray tena manamora ny fifindran'ny aretina ny fifanakalozana vola. Manarak'izay koa rehefa makeny tsy mila milahatra eny amin'ny banque intsony vao mahazo vola fa afaka makeny amin'ireny gab reny. Ary na midy raha ny banque dia azonao atao foana maka vola rehefa manana carte ianao ohatra hoe amin'ny alina na weekend azo atao foana maka 24 heures sur 24 zany le izy sa hoe misy lerany 24 heures sur 24 mihitsy na andro tsy fiasana aza na andro tsy fiasana ara dia disponible foana ny vola rehefa manana carte ahoana raha ritrany ao anatiny ho avy amin'izay tsika rehefa avy eo fa afaka atao ihany koa ny afaka atao ihany koa lakotsiny aminareo fa nareo ny vehivavy natao rehefa avy eo ziadina rehefa avy eo manana rehefa avy eo nailakana rehefa avy eo tsy zakanay lehilahy nge le hoe rehefa avy eo reny zany no mahatonga ny anina miteny zany io atoy izo bakoly
Ay, azontsika atao ihany koa makeny amin'ireny TPE mampiasa an'ireny TPE reny rehefa miantsena. Izany hoe tsy mila mitondra vola intsony fa karta fotsiny entsika miantsena dia efa mety. Azo atao ihany koa ny miantsena en ligne dia tonga eto amintsika. Ahoana tsara hoe rehefa miantsena tsy mitondra vola tsy mitondra vola na eny amin'ny mpivarotra anana. Eny amin'izay mandray karta rehetra. Ohatra izao hoe makeny amin'ny grande surface, pharmacie, resto, BDP mihitsy mandray karta eto Madagasikara na any ivelany dia tsy mila mitondra lela vola intsony. Ny taxi be izy ny taxi be izy. Betsaka zao liana ao anatin'ilay izy hoe ahoana ny fomba azonay an'io karta io, ahoana ny fomba anananay an'ilay izy, aiza izy manatiny. Ovaliko vetivety aloha le hoe ahoana raha ohatra ka tsisy vola le nanontaniako. Rehefa avy eo rehefa avy eo. Fa anisan'ny tena tombotsoan'ny carte de crédit hoe efa misy vola réserve foana ao anatiny. Izany hoe raha misy zavatra miseho tampoka na misy zavatra tiana vidiana be dia ao anatin'ilay carte de crédit iny efa misy vola réserve foana iny. Na ritra raha ny compte en banque. Karaha ritra ny azy dia ao am-pelantanana tsy ritra. Izay no tena tombotsoan'ny carte de crédit. Fandray izany hafa kely mihitsy. Ino moa akoatr'izay bakoly. Dia raha te hisitraka an'izany dia reto avy ara ny fomba atao raha ohatra ka te haka an'ilay karta. Tsotra foana miaraka amin'ny accès banque. Voalohany indrindra aloha manantona ny masoivoanay izay akaiky anareo. Manana masoivo eo amin'ny 30 eo zao izay manerana nosy vonona amin'ny fahafapoantsika rehetra. Andravoangy izao mifantatra. Misy izay ny andravoangy. Eto akaiky eto izao misy eny Tsahavola. Ery Andavamamba koa zao misy. Andavamamba koa zao misy. BDP zareo. Dia na eto ary tsika dia efa afaka manao fangatahana karta miditra fotsiny ao anatin'ilay tranokala site web hoe www.karatra.mg dia miditra ao dia efa afaka mangataka karta. Na koa raha ohatra hoe mila carte de crédit dia manasa anareo avy any amin'ny galerie Smart Tanjombato hatramin'ny 5 febroary. Na koa miditra ao anatin'ilay tranokala voalazako tetsy ambony hoe www.karatra.mg. Raha ohatra ka mila fanazavana fanampinareo dia faly be izay mandray anareo sy manome fanazavana fanampina anareo ao amin'ny 032 03 521 05 032 03 521 05. Aleo indray mba hihaino feo Sandrina. Hono ny fifandraisan'ny Access Bank amin'ny Orange manoana fandarana, ny Telma, ny Airtel, misy ve zay fifandraisanareo na fiarahanareo miasa amin'ny alalan'ny tonokaritra tony ohatra? Orange zao miara-miasa aminay. Izay zao anisan'ny fiara-miasa misy amin'izao fotoana izao misy tolotra izany hoe raha ohatra ianao hoe mpanjifa amin'ny accès banque manao findramam-bola ohatra dia afaka mamerim-bola amin'ny alalan'ny Orange Money. Ohatrohatran'izay misy vola ao anatin'ny compte koa ao anatin'ny compte Orange Money koa dia afindrako makao amin'ny compte amin'ny accès banque. Manahoana ny sarany amin'izay allo angamba an'izay antoko tenena hoe rehefa avy eo mafesapesatra sa zakan'ny olona rehetrarehetra ihany? Zaka daholo ihany ka mitovy amin'ny tarifo ohatrany efa appliqué iny aradrariny tsy mifamono. Ny mampangidihidy azy dia ny hoe manao ahoana ny fanokafana akaonty ao amin'ny Access Bank eo ankoatra ny resaka karatra izay. Ny fanokafana compte moa izany tena mety mihitsy ilay fanontaniana apetraka ao satria raha vao tsy manana compte ianao izay me ny maharainareo ahy raha mibozy ty nareo bozy rainay bozy dia manokatra compte eo aminay tsotra kely mihoatra n'aiza hafa moa izany misy document hoentina fiscaly ohatrany hoe certificat de résidence sy kara-panondro izay. Le 3 ariary moa izany dia mandovola zava-tengely io lahatra mandovola tsy mandovola ianao mariary zay tsy mandovola fa ny volanao apetraka ao anaty compte no hoe le 3 ariary moa izany vidin'le karta sarany aloha isambolana izy io manomboka amin'ny 3 ariary izany ny sarany aloha isambolana. Arakaraka ny petrabolanao zany vola alohanao
petrabola kely indrindra de 3 arivo fa raha be indrindra misy ary amin'ny vovonana ary de mety arakaraky le carte rehetra zao amalina le fantaniana hoe rehefa avy eo de tonga am'izay le rehefa avy eo rehetra zao misy carte karazany 4 nentinay santiona nozy izy zay mitovy loko amin'ny akanjonareo telo aloha le izy zay mihitsy ny tanjonay de ty zao misy hoe carte de crédit de ty Mastercard les cartes de crédit Mastercard de ty carte de débit de Union P de afaka ampiasaina de Union P koa carte domestique zany hoe ampiasaina local eto Madagasikara de manana ny carte de débit Mastercard ihany koa izahay ilay mainty indrindra mainty indrindra de arakaraky ny karazany hoe tiany safidiko ty de zay mahatonga le zay manomboka amin'ny 3 arivo ay fe mazava zany ia mankasitraka anareo ny vahiny teto amin'ny fandaharana rivotra misy anamafisina ohatra mbola tia teny ny anankiray aminareo ohatra allo ihany amaranana anazy fotsiny misaotra betsaka anareo nandray anay teto androany de tsy mifarana eto aferahanay aminareo fa mbola miaraka aminareo hoe tsy mandritra ny tapa-bolana de loha hevitra afakely samihafa ndray no tonga va matetika rakizy fa tsondray aloha zany manaraka fa carte eto ihany zay rakizy eto ihany dadanareo ao anatiny mankasitraka tompoka aloha tonga de tengenako kely azadino androany ao amin'ny no comment bar isoraka Goteliba fahavaloambroapolo volana janoary moa zany manomboka amin'ny 7 alina ao amin'ny sous-sol de tsitako le numéro raha mila rano réservation nareo na mila fanontaniana misy tianareo apetraka de 034 20 343 47 afery quoi 034 20 343 47 entrée gratuit le izy de consommation obligatoire ny fotoanasika manaraka koa rampitso fa 7 le volana janoary etsy amin'ny 26 analakelo amin'ny Karibo Hotel analakelo miaraka amin'ny Francis Turbo City JJ manomboka amin'ny 7 ariva atsikana sy diany koa ao anatin'izay koa resaka ny vahiny manaraka i bakolosoa isaka kely fotsiny micro dia resaka ndray ny vahiny manaraka na ina mitsy misy kisaka manakaiky ny zay de avy eo anao mamely anany zay dia no misy olona mitovy be amanao zay fa tsy sako télévision fa sao de tsy mahazo asa tsika ako niarabany IGM tonga eto ndray amin'ny teny ity mbola nitenako aloha ny androany fa dananao mody reny le vato ty fikafana tonga eto amintsika indray androany anampy fanazavana zany am'izay efa andresantsika teto tamin'ny herinandro tokarakotondrasoa vao amin'ny IGM ny miresaka aminareo fandroany androany fanampanazavana ozy teo resaka momba ny vato le izy karazana vato arena ambaniny tany zay mihitsy efa voalazako tamin'iny hoe iza le IGM le hoe toeram-panofanana ambony sy amitily vatosoa sy ireo fidirana zay amin'ny volana febroary fa le zatra ho resantsika androany zany de le hoe inona ary le anarana ahoana tokoa zany hoe le diplôme avy any Londres zany de inona le asa atao rehefa vita le fianarana de inona le tena mampiavaka an'ireo fianaran'ireo reo zany no mba ho zaraiko amintsika androany ndao ary voalohany ny voalohany raha ohatra le fianarana zay azahoana diplôme avy any Londres zany de mizara roa izy io misy ny atao hoe base na foundation de misy ny atao hoe diplôme misy lera voafetra zany ho an'ireo tsirairareo anatanterahana azy ary misy fananadinana avitanany tsirairay avy zany eo amin'ny fifarana amin'ny fiofanana rehefa vita le base na foundation zany de misy ny fanadinana anaky efatra no fanadinana misy amin'izy de anaky efatra koa karazana tronc commun zany io rezanareo hoe foundation io azo atao hoe tronc commun le izy zany hoe base zany ahafahana manohy makany amin'ny diplôma le ya dingana voalohany iny dingana voalohany iny rehefa tiako marihana fa rehefa manao fisoratana anarana ao amin'ny IGM dia alefan'ny IGM avy hatrany any Londres zany no anarana sy momba an'ireo mpianatra zay ahafahany manana accès amina plateforme zay Londres directement zany no
no mitantana an'io plateforme io de misy ny évaluation zay ao no mandeha miainga avy amina avitanan'le base fondation rehefa miditra de tonga de mahazo identifiance mot de passe zay zany ny mpianatra tsirairay ahafahany Londres koa zany manaraka ny fivoaran'le mpianatra tsirairay de ny ao anatin'ny diplôma de misy ny mini mémoire zay ataon'ny mpianatra tsirairay isaky ny vita ny taona anankiroa sa taona anankiray na volana fotsiny ny totalin'izy ireo araka le nampahafantarina antsika iny hoe de ity fianarana miaraka amin'ny Londres ity zany de mandritry ny enim-bolana ateo ata misy teto ka ny fanadinana zany io iarahana maneran-tany de isaky ny volana jona sy ny volana janoary nanaovana azy ny fidirana amin'ity volana ho avy ity zany de amin'ny volana jona no anaovana ny fanadinana izy io zany miaraka daholo ny maneran-tany rehetra de misy afaka sy tsy afaka zany amin'io misy afaka sy tsy afaka mazava ho azy satria tsy manao kolikoly zay tsy afaka mody io zany no hoe misy an'le centre accredited teaching center zay hoe omeny avy any Londres fahatokisana satria fahitany hoe manaraka ny ataoko hoe fenitra takin'zareo tsy ahafahana manao an'izay zavatra kolikoly resan'ny larisa zay mihitsy de anisan'izay zany IGM azo zaraina roa le fianarana zany hoe ohatra hoe amin'ity tapany voalohany ity le mpianatra anao base aloha de am'le manaraka ohatra izy anao foundation fotsiny kanefa afaka tonga de ataony daholo koa izy ireo manaraka izy manao diplôma moa zany base foundation diplôme ireo moa zany de misy sarany tsirairay avy afaka misaraka anankiroa ohatran'izay le izy de arak'izay de ny Londres zany no manome ny diplôma mandefa ny diplôma amin'ny fomba fanaovany azy zany izy mankaty amintsika rehefa afaka soamantsara ny mpianatra marihana koa fa le sarany aloha de efa ao anatiny ao daholo ny fitaovana rehetra misy boky avy any Londres zany alefa am'izay langue teny fampianarana zany teny ampiasaina na frantsay na anglisy na espagnol na russe na frantsay de anglisy aloha hatreto zany no indrindra fa ho antsika ty Madagasikara de misy fitaovana de base ny fiantsonana azy zay alefa ny Londres koa zay efa ao anatiny sarany zany hoe ny atao mpianatra zany de tonga ao izy de mianatra aiza tsara moa zany le toerana fa misy zao vao miaina ho antsika zao vao miaina ny IGM zany dia eny Ampandrin'Omby route d'Andraisoro zany hoe raha va tia pasapity makany Andraisoro de amin'ny lalan'iny misy azy misy plaque ngeza be Institut de Gémologie de Madagascar amin'ny ora fisokafany barao nareo no mandray zany amin'ny falo hatramin'ny 20 amin'ny 2 hatramin'ny 10 sa moa nareo tsy miasa ariva miasa ariva zay ka hatramin'ny 4 zay ao foana de manaraka an'izay tsy lasa tanja amin'izay le fiofanana mandritra ny telo taona zany hoe isa le telo taona na Raimbozy santsiteka zay le diplôma zay zao le fiofanana miaraka amin'ny Londres azona diplôma avy any Londres fa ity anankiray ity zany zay atao amin'ny IGM dia tsy latsa tanja amin'io nataontsika hoe fiofanana anatin'ny telo taona izy de vao mainka ary zany mialala kokoa satria miampy an'ireo vato manokana hita eto Madagasikara sy ny lalàna mikasika ny vatsoa fitrandrahana ny vato sy ny arenakibon'ny tany eto de zany hoe le olona mahavita an'le enim-bolana ity zany dia tena tsy lasa tanja amin'izay koa le makizy mahavita ny io telo so manko mihafahafa ny olona ny avy any Londres ihany ny tena manana lanja fa ny avy eto Madagasikara samy manana lanja ary mitovy leny ireo de anjarantsika zany no mijery hoe iza mety amintsika koa le anenjika intensive ao anatin'ny enim-bolana sa ao anatin'ny telo taona hitra am'le manaraka faharoa hoe ina ary le asa mety atao rehefa vita tokotra le fianarana gémologie satria entsika foana lisy so veritsika fa ny olona mahavita le fianarana zany de afaka manampy eny amin'ny carrière izy zany hoe m'identifie mijery hoe inona le vato raisiny eny afaka manokatra atelier koa izy afaka misehatra amin'ny fivarotana vatosoa satria izy zany afaka malala hoe tena izao ty na tena izao ty ao anatin'ny ara-dalàna zay zavatra zay de afaka manao recherche koa tsingiko farany fotsiny angamba no alefako haingaikaingana le hoe ina le tena mampiavaka ny IGM zany de io fianarana le diplôme Londres zany de ohatrany hoe mankany Londres ianao fa zany hoe ianao eto Madagasikara fotsiny mba miala zany le saran'ny sarandalana sy mety hoe fipetrahana sy sakafo any zany fa ianao eto Madagasikara
Ohatra zany satria misy zao ny marokanina tonga aty amintsika mandranto ny fianarana io, misy ny afrikanina tonga ao de misafidy ny satria tsy de wine Londres izy satria moramora aminy kokoa ny makatity zay makana de rehefa mavita le fianarana koa de afaka miditra fellow of geological association, zany hoe miditra membre an'le association internationale mihitsy zany. Ny zavatra anankiray tena mampiavaka an'le diplôma koa de ekeny rehetra rehefa ianao zany no miteny hoe ity vaty ity de ohatra zao ataonao anatin'ny certificat zay zay ataonao de manaiky ny ireo manana diplôma mitovy manaiky zany hoe ekeny zareo satria manana le maro-pahaizana mitovy aminy zany. Zay izy rehefa nalefaka ankoatran'izay sao de mba misy laharana fana manontanontany sa hoe aleo to de manatona mivatana eny Mpandrinomby any be da be zany ny tianay ampahafantarana fa ny fotoanantsika moa fotoanantsika voafetra marina zany tena tsara de manantona na manantona eny aminay raha ohatra moa sarotsarotra makeny de miantso ny telefônina 22 591 37 na ny 032 11 210 05 de mitady any Ramose Toky de afaka atao tsara mihitsy mitady fa misy koa ny tompona ndraikitra afaka mandray antsika ao ary anatrany ray mibozy mahazo ray minitra avy nareo ao amin'ny accès bank sy ny GM Sandrina ho anay amarana anazy misy ny laharana nomenay teo hoe 032 03 521 05 afaka miantso nareo ampitiavana be no amalina anareo ao raha misy fanontaniana fanamariana aza misalasala miantso mankasitraka anareo any Ramose GM tsika miteny foana hoe manan-karena Madagasikara mivatosoa de nefa ny be da be tsy misitraka an'izay arena zay de fahafahana zany ty omeny GM ty hiditra amin'le sehatra de hoe andao i sehatra miresaka vatosoa andraraha vatosoa ao anatin'ny ara-dalàna hatrany de manatona ny Institut de Géologie de Madagascar averiko farany fotsy le numéro de téléphone 22 591 37 de 032 11 210 05 ie mankasitraka anareo ny vahiny teto amin'ny fandarana rivotra mpisahivana anareo ihany fa Godeliba androany rire et chanson ao amin'ny no comment bar manomboka amin'ny valo oralina entrée gratuit le izy de mitongava maro manomboka amin'ny valo oralina averiko kely le laharana 034 20 343 47 034 20 343 47 de mankasitraka anareo azadino anakory piaino ny fambolekazotsika amin'ny alahady fa raiky ambitepolo ny volana janoary ity amin'ny valo ora tsy diso ny fiangana eto raha mandeha fiara iombonana ny sarandalana ho an'ny club rivotra sy club auditeur dia 205 satria ao anatin'izay ny tena sarandalana arabaky teny ao anatiny koa nefa ny fikarakarana rehetra mba hananana raha boky rakitra amin'ny fisian'ireo club rivotra sy club auditeur ireo fa raha ho an'ny vondrona izany ka malagasy kosa dia 4,000 ihany ny sarandalana ary ny fandoavana ny vola raha ho an'ny club auditeur sy ny club rivotra dia amin'ny alalany amin'ny vola amin'ny 034 29 938 01 ahoana reto bozy kely be dia be reto andeha anisany kio ianao ataontsika aravaky ny any dia mirary soanareo ry bozy zanako isany mirary soanao ry Ramose Toky eo amin'ny GM ho fahombiazana daholo no mbadika izany mirary so zany ny mpiaino koa akasitrahana indrindra mbola malala roa herinandro kay ny Ramose akory afaka ampitomboana reo dia manampy kely fotsiny filoma mbola tsy filoma karaha mibozy